Ya, ny satroka Monsieur le Président, nanao fiche de présence sika teo samy présenté tegna sika député isan'isany. Reto olona izay resahantsika reto tsy fantatra izy aby izy ireo. Alao fantatra satria nexigensika maly dia hoe alao mba olona matapaka no avy eo fa sy vazavazo eto zay dia avy eo olona sy tokony aleo fantatra reo fa tsy resaka amin'olo sy fantatra zay. Ny anaovantsika azy angamba dia mbola tsy vory izy ireo satria mbola misy olona hitako teo zao mbola tsy eo fa toizatsika ny atsika dia rehefa avy eo mamaly izy ireo dia manao présentation tsirairay ay moa efa any amin'izareo ka iny fandraisam-pitenenana zao any amin'izareo ny fandraisam-pitenenana dia fa misy olona hitako tao zao tsy hitako eo fa rehefa avy eo angamba ataontsika le présentation rehefa complet ry zareo. Omenanao monsieur le ministre ny fitenenana amin'ilay série de questions farany teo. Misaotra tompo. Eny makasitraka indray matofilona me fitenenana. Ngamany tsara ihany koa no anaovana an'izay présentation zay mba ho fantatrareo izavy moa reto olona manatrika anareo reto. Akoatran'ny eto amin'ny ministère ka mangataka zany andriamatofiloha mba hanaovana le présentation dia mba ho fantatrareo député hoe izavy moa reto olona manatrika anareo reto. Efa vory nareo efa complet satria misy olona tsy eo teo tamin'ny maraina fa tsy eo. Eny tompoko, monsieur Rakotonandrasana Adolphe, SG Vaovao ny ministère de l'énergie hydrocarbures. Sambatra Ramandrasoa, tale général ny angovo sy ny akoronavo atao ny vony ministère ny angovo sy ny akoronavo. Sarara Safindrangita, coordonnateur en charge des affaires juridiques de la JIRAMA. Dieudonné Vilchena, directeur d'appui à l'électrification rurale. Dina Razafy Mahatratra, tale misahana ny fampiroboroboana ireo tetikasa ato amin'ny angovo. Mam Prudence Rakotondraintsimba, coordonnateur planification électricité JIRAMA. Arnaud Randriatsoa, coordonnateur de l'administration amin'ny orinasa JIRAMA. Ivena Litsikorana, conseil technique du ministre. Mohamed Jemanal Nzaf, directeur de cabinet du ministère de l'Angouf, c'est à Kouranaf. Razaka Mandranto Liatsire, si panulsena technique, ni ministère de l'Angouf, c'est à Kouranaf. Taina Ramar Mandraya, tali général ni Afri Power à groupe Filatex. Flulmanta Rakotondalamp, directeur audit et conformité groupe Filatex. Funzi Rakotramiarantsu, secrétaire général ni groupe Filatex. Dominique Andreas, talien ni Fifandres, un amni institution groupe Action. Loïc Poinville, directeur général de NEA, groupe Action. Mamsur Kutarman, responsable énergie Tozikrin. Malala Randjian Fitman, nataf du groupe Tozikrin. Charles van der Straat, directeur général de Henri Fraise. Davide Giacchero, directeur général Tozikrin. Racid Tefi, Project Management Officer, First Energy. Robin Carletti, directeur général Jevena. Sulva Johnson, talin CRC, ministère de l'Angouf, Sekoranaf.
Sedra Rasolofoniana, Daphne Hiera, na hydro-ingénierie, études et réalisations. Ato ambadika efa tsy hita manda coordonnateur en production de transport ny Jirama. Monsieur Jacques Action, coordonnateur de distribution électricité de Jirama. Jacques Action, il y a un top. Ity manda tompoko. Vita. Raha toa ka efa vita dia efa any aminareo ihany ny fitenenana dia manasa anareo hitondra ny valiteny sy ny fanazavana mikasika ny fanontaniana napetraky ny solombavambahoaka teo. Mankasitraka tompoko. Angambany eto tele hoe zay farany no voalohany no farany. Ny namaly farany teo angambany teny lehibe mpanohitra député Milavonjy dia izy no valiko voaloha. Tsy haiko na eo izy na tsy eo fa tonga dia valiko ianao monsieur le député ny vantana ianao tete hivantana koa amaly ianao. Ianao no teny hoe zay ministre sabotage. Fa nareo moa tena nomboka 2019 ka tonga ny 2025 ina vitanareo. Ny antony mahatonga an'izao olana izao be da be ny tsy fandraisana décision. Tahaka izao ofika folo be. Izay vao ray volana monjany teo ray volana sy roa androany efa nanomboka an'izany sahady. Move tsy nareo zany nanao sabotage. Nilazanareo fa zahay ny ministre ny sabotage tamin'ny androny teo aloha 30 milliards d'ariary par mois ny déficit. Zay ray volana sy roa androny teo efa nanao économie na 9 milliards d'ariary zay. Move zay zany ministre ny sabotage. Milaza koa nareo fa nareo zahay ministre ny sabotage teo koa ny tanà mety eo amin'ireny. Fantatrareo fa efa antitra ny réseau an Jirama. Maninona ny tsy navoazina zany tanà mety eo amin'ireny zany dia efa fantatra fa mila sous-station maromaro eto Antananarivo. Efa ao ny famatsim-bola. Maninona ny tsy natao zany? Izahay zao mivoanao an'izany. Ary farany teny izy teo hoe 13 milliards d'ariary le vidina pièce. Ngamba nitovy amin'ilay filoha teo aloha teo ihany angambany izy. 3 milliards d'ariary izy fa tsy 13 milliards d'ariary. Ngambany tsara ihany angambany miverina ny documenté kely vao miteny izy mahitsy za koa mahitsy azoko ny tiany tenena dia mba mila azony koa ny tiako tenena. Mazava angamb'izay. Mahakasika ny fitantanana ny Haut-Tarsisy ngambany meko ny daher iny rehefa avy eo. Mahakasika an'ilay any Betsuka Atsimo ngamba ny asiako fanazavana kely. Raha ohatra ka nandray fepetra ny fitondram-panjakana teo aloha dia tsy tonga amin'izao tsika verika any zany satria ny pipin'ny ministère ny angovo tompoko teo amin'ny 585 milliards d'ariary. Ny taux d'exécution budgétaire 0%. Raha nisy finiavana tokoa zany nanova teto mba farafaratsy mba hoe 50 na 60%. Maninona ny 0% le izy? Anareo mandinika. Ary izay zao zany anisan'ny nanetsika ny PIPU hividanana groupe. Nanetsika ny PIPU hanafanganana reo chantier afana manao injection avy amin'ireo centrale solaire reo. Izay zao nanetsika ny PIPU voalohany. Ka tsy haiko iza zany manao sabotage. Ataoko banky tokana koa angambany le resaka Jirama teo. Misy zany ny frontière hoe tia ny anjara ministère dia tia ny anjara Jirama. Angambany ataoko résumé kely ny ministère dia resaka autorité de régulation, resaka conception ana projet ary resaka planification. Ny opérationnel dia any amin'ny Jirama zany koa dia tsy midika hoe manilika andraikitra izay. Misy andraikitra raisy ministère, misy andraikitra raisy ny Jirama. Tato atiny io zay sady nanao ny andraikitra ministère nanao ny andraikitra ny Jirama satria ao anatina situation d'urgence zao. Ary mahakasika an'le hoe
mpiasan'ny Tsirama zay tsy manao ny asany dia eto zany eto anatrehana solombavam-bahoaka ny tenenako an'ireo Tsirama reo izahay ministera moa zany ministère de tutelle zany hoe raisina tony ray aman-drenina dia tao zanaka ihany aza amin'ny taona fa nametrahany folo zany fitokisana ho tony ray aman-dreny hitondra nyity tantana nyity secteur énergétique ho anareo mpiasan'ny Tsirama manerana ny faritra manerana Madagasikara manerana ny distrika dia tsy fiangaviana nomeko anareo fa baiko nomeny ministère anareo mba hame an'le service mahafapo ny client aza miavinavina anareo iana reo client reo mamelona ny Tsirama ka baiko nomeny ministère misokafo anareo raha ohatra ka amby valo ny tokony vony agence tongavinareo amin'ny valo fa tsy amin'ny sivy faharoa raha amin'ny telo na amin'ny efatra mihitsy ny agence amin'ny efatra nareo vao mialo fa tsy amin'ny telo ary eny amin'ny misy ihany koa moa zany le directeur interrégional de l'énergie et des hydrocarbures izay zana mahazo reo information maro zany ahafahana mamaha ny olan'ny jiro sy rano teo koa moa nisy ny teny hoe sa iveny fanjakana ahoana moa zay ny sa raha fanjakana matahotra zany tsy fanjakana zany ka zay sa manaraka an'izay indray ny amin'ny olany Diego amin'le 11 mégawatt angamany dia omeko andry zareo amin'ny Filatex reveo no manazava hoe inona marina ny tena misy any Diego any eo any koa raha resaka taxe communale dia zareo atao amin'ny Tsirama ato angamany tena mahavandry zany teny moa zany ny honorable député avy any Diego teo hoe tsy hoe move zahay tany Diego natao akilabao tsy nahazo an'le valim-pantanina efa hany le fichier PDF misy fantanina 7 efa voavaly efa hany tomboko le fichier PDF ary tsy nisy adino zany zay nametraka fantanina tamin'le session niarahantsika farany dia efa hany le izy makasika amin'ny branchement mora veriko ihany ao anatin'ny fanatanterahanytsika zao tsy misy adinonareo ary araka ny teneniko teo dia hoe ho alefahana ny procédure amin'ny resaka branchement mora ny amin'ny fangatahana jiro ny amin'ny fampidirana jiro ary tsy isy ihany koa ny monopole fa raha iny ambodiny sotro nareo mahita an'le pièce eny nareo mahita an'le fitaovana dia vidio satria ny important tsy hoe tatsy amin'ny anana na vidianana an'le izy fa rehefa fitaovana mandeha dia izay ny zava-dehibe ka tsy voatery hoe Antananarivo zany raha any amin'ny faritra nareo anareo mividy ny fitaovanareo ny anjarany Tsirama fotsiny dia ny mametaka manao branchement makasika ny éclairage public isy zareo amin'ny daera koa zany ny angaviako manao an'izay avy eo ny parc solaire indray efa averiko efa niteneniko moa ty dia mbola averiko anareo tsy reraka manontany dia za koa tsy reraka mamaly fa ho avytsika efa teo zay teo ny angatahanay aminareo fotsiny angamany dia ny andefasanareo amin'ity aminay satria zay araka voalazaiko aminareo teo vao ray volana avy zay teo misy information efa azonay fa misy ny tsy azonay ka mangataka aminareo député koa zany zay mba hiteny hoe aty aminay efa misy an'izao hectare mila an'izao hainga an'izay misy zao efa niteny misy efa nahazo marina fa nitenynareo teto fandraindray mihinambary aza misy latsaka ka mialatsiny ny zavatra afaka tenena aminareo dia zao tsy maintsy misy ny parc solaire tsy any amin'le région 45 na 47 reny ihany fa ny amin'izay tena mila azy ihany koa zany hoe na 45 ary zany nampanantenena teo aloha rehefa ho anao tsika dia hanao an'le izy dia ohatran'izay koa ny éclairage public makasika ny facture misy an'le facture estime marina hoe tapaka ny jiro mitovy foana nefa ny facture ndraindray me lafo ngaman'iny hojerenitra zareo eo anivony Tsirama farany ny rehefa namin'olotra ny programme de mise en œuvre ny politique générale de l'État ny prime ministre lehibe ny gouvernement dia teny telo namehezany azy teny hoe fihavanana fifanajana ary ny fiarahamientana misy ny fifanajana zany zay tokony hipetraka amintsika faharoa ny fihavanana moa zany ary mifarany dia ny fiarahamientana satria tsy vitanay ny tsy fantatra hoe inona mitranga any amin'ny distrika misy anareo any indraindray moa nareo miteny hoe ka inao andriamatoa ministra tsy mandray telefona ekeko tompoko ary za mahatonga anay fanaka telefona faharoa satria inonareo fa surtout talata larobia misy ny conseil de gouvernement misy ny conseil des ministres indraindray maharitra ela zany ary mila fanomanana
amin'io zany no za tena mahalana mahavoaray telefona fa ny tena tsara misy ny larana zany zay menay anareo solombavambahoaka zay afahanareo mandefa message dia voaray any daholo ny zavatra ny etaetanareo zay any angamba tompoko. tahina Ramaro mandray groupe Filatex voarayako sy renay ny zavatra voatenin'ny honorable député Antigo teo. Nisy namantsika ny teny moa teo hoe solution no omena dia solution no atolotritsika androany. Fahalohan'izay te hisaotra fa mbola tsy nanana mihitsy zahay opportunité ohatr'izao mba hahafahanay manazava ny zavatra ataonay sy ny asa ataonay fa honihony foana no entina hitsarananay. Androany zay mba afaka manazava aminareo raisinay ny fitarainana ary mitombina sy rara ny fitarainana fa tokony manao ezaka kokoa zahay. Dia andao ary tsika hiresaka ny Diego raha-patsahivoko kely ny tantara raha ao i honorable député Antigo teo elako tsiny fa tsy mifankay tantara eny efa ny tsara ihany hoe mifanatrika. Il y a 2 ans tsy nanana problème na jiro tapaka zany tsika tany Diego na ny kely azany fa avy eo amin'izay nanana olana jirama na matsolika mavesatra any Diego. Tsy maintsy atao ny fampirarahana Diego ny client unique anay tsy afaka hitenza hoe tsy hanampy fa fifanampiana le izy ary partenariat. Nangataka ny fanjakana tamin'izany hoe eo rangaha mba mampiasanareo gasoil à la place ny fiololoro anatin'ny manuel ny moteur varitsila dia mazava tsara tsy tokony mampiasa gasoil mihoatra ny 24 heures amin'ny moteur fiololoro. Nandritra ny volana maro nefa izay nampiasa gasoil tamin'ny moteur ny jirama. Inona ny vokany? May moteur numéro 6, may moteur numéro 7 rehefa mitena hoe may ny rehatra mihitsiny satria ny gasoil lasa niteraka fuite avy eo. Nanomboka teo amin'izay lasa mivadika aminay le resaka. Azonay le fitarainana. Ny teny honorable député teo hoe 2 mégawatt. Itsiko kely fotsiny ngamba raha velanao hoe 5 mégawatt le izy. Fa na 2 na 5 inacceptable foana ihany. Tsy ampy zany na 2 na 5 satria 11.2 mégawatt ny filan'ny Diego. Entre ny 10 au 16 novembre io 5 mégawatt io. 14 novembre niaraka tamin'ny monsieur Manda nidina tany Diego. Raha mifaniriko dia niaraka tamin'ny tale général ny jirama fa noho ny antony samihafa dia tsy afaka izy ka nidina tany zahay. Eto tsika miresaka hoe fangaraharana. Tianay miresaka fangaraharana ary zahay no nangataka tamin'ny dirikabo ny vepanina ho avy araka aminay tao amin'ny central. Ary afaka manamarina an'izany izy isan'andro izy nanaraka ny asa tao tsisy name mihitsy izy hoe tsy mahazo miditra ary, tsy mahazo maka ary, tsy mahazo manao an'izao satria tsapanay tompona ndraikitra zahay tsy maintsy redevable amin'ny fanjakana zay dia niteny hoe tongava dia jereo. Inona ary ny zavatra niseho avy eo? 15 novembre ny démarre moteur numéro 5 rehefa voatondranay ny pièce avy any Dubai mba azahoantsika hoe azonay le tsy fifalian'ny vahoaka nataonay tanaty valizina olona avy any Dubai dia nalohanay le vola le olona hoe mandraisy ianao avion ohatran'ny passager fa raha ho alefa fret io dia mbola miandro 12 jours indray tsika. Noentina passager le pièce dia tonga arany. Ny démarre de DG5 tamin'ny moteur numéro 5 azafady tamin'ny 15 novembre. Eo akaikin'io voatery namerina n'izay exercice zay ihany aho nanafatra olona nitondra pièce ny rahana nakany Amsterdam tany amin'ny Vartsila tondra anazy tanaty valizy namerina anazy teto Antananarivo. Velona indray ny moteur numéro 6 le 21 novembre. Zao tsika amin'ny teny zao 8.5 mégawatt ny puissance disponible 11.2 mégawatt ny filan'ny Diego. Mbola tsy ampy foana le ezaka na dia efa misy ary le ezaka. Inona ny tapa-kevitra natao?
ozy izy zay hoe tsy afaka lalaovintsika ohatry ny olona izy ary dirika aby raha dia afaka miatestenteny koa izy hoe endro ny vahoaka ny tieko raha par rapport amin'ny zavatra ny aretany. Inona amin'izay ny zavatra niseho a nanafatra izay moteur gasoil anankiroa total 1 mégawatt avy aty Antananarivo nalefa tany ary ny teny tamin'ny JIRAMA zay hoe omenay maimaimpoana fampiasana anazy satria fantatray hoe avy aty aminay ny tokony mamena. Tsapanay fa mbola tsy ampy an'izany. Nandefa moteur anankiroa tsy ampiasaina intsony zay avy any Port Berger dia nandefa moteur anankiroa fanampiny zay avy any Majunga nalefa nakany Diego. Moteur enina manome 3 mégawatt zany ny gasoil any. Tsika amin'ny teny zao zavatra tenentsika eto mangarahara afaka recoupena daholo. Omaly hariva nanafatra prestataire avy any Inde zay hanao usinage ny Villebrequin ny moteur numéro 2 sy moteur numéro 7 any Diego. Any reo olona reo zao manao anazy ary afaka jerentsika zany. Ny objectif atsika avant le 15 décembre 14 précisément tokony tsy miverina tsory iny olana iny. Na izany na tsy zany zavatra mampalelo anay ataoko hindro kely na gaga ihany anatin'ny ray andro zavatra tsy mbola nisy tamin'ny tantaranay moteur telo tonga dia maty tampoka teo. Andrarantsika mieritreritra hoe Eunelec veny tsy mahay sa sao dia sanatriny izany misy olona misotasota fa tsy an'le débat zao tsy hitady excuse no ataonay fa hitondra solution zay hoentiko anareo zay ny solution raha Diego manokana dia manantena mafy mihitsy ny hoe ho réglé zay à partir ny raha amin'ny herinandro progressivement. Niona tamin'ny monsieur le ministre moa za dia niteny taminy hoe aza mbola makano aloha ianao fa manjary ianao any lazain'olona diso nefa n'izay ny tsy ampy ny avy aty aminay fa aloha amboarinay miaraka amin'ny verinantsika sy ianao. Le tamin'ny 14 novembre averiko tsara zahay niaraka tamin'ny JIRAMA nakany niezaka nitady solution haiko hainay fa misy tsy ampy le izy fa ny zavatra tokyo mena mifanome tanana mifanampy indraindray mety mahavoanay le izy indraindray JIRAMA mety mahatsiaro tena vo fa tsy maintsy vita io ny fantatro amin'ny mi-décembre. Saotra tompoko. Azafady mamaly anao za. Ie. Eny tompoko efa nisy action nataonay nisy fotoana nisy fiona tato niaraka ministre taloha fa nasika be nao fa les actions nataonay nisy nanao descente sur terrain nanao mission conjointe ADER MEH ARELEC fa nisy PV vitanay fa amin'ny lalagna passé amin'ny résiliation tsy maintsy misy procédure les procédures tsy maintsy antsoina le autarcie le izy antsoina izy efa misy lettre préparé une équipe iantso izy vita le igny ionzay omena fotoana izy 60 jours amerina milona le zavatra arakaraka amin'ny PV les défaillances hita atao vita igny ohatra hoe tsy jerevana hoe fa tsy avoaverina agnatin'ny 60 jours tsy maintsy mipasse amin'ny résiliation contrat zay zavatra nataonay. Saotra tompoko. Mahakasika an'le volan'ny commune amin'ny JIRAMA no andrasako fitenenana. Intelo miverina le izy teo dia inoko fa tena mila fanazavana. Raha tsy diso Diego Manorsy Vangaindrano no nisoulever an'izay point zay. Marina tokoa ny fa micollecte volan'ny commune ny JIRAMA ny taxe sur taxe io vola resahantsika io ny ampiasaina ny antony collecte ny JIRAMA ireo vola reo dia antony anankiroa. Ny anankiray ho fanamboarana fanatsarana an'ireo infrastructure efa misy dia ny anankiray indray ho fanaovana travaux nouveau travaux. Ny zava-misy anefany tsara ho fantatritsika ihany fa misy ny commune misy amin'ireo commune reo mieritreritra fa ao anatin'ny opération eo zany hoe manambola amin'ny JIRAMA izy tsy izay nefa ny situation
tena tsy izay velively fa jirama no manambola aminazy satria maninona misy ohatra association parrainen'le commune misy ihany koa olona tendreny zareo hoe zahay no mandray an-tanana ny paiement-ny facture ny jiro sy ranon'ireo maro dia maro zany le mety fifanarana majinijinika misy eo amin'ny jirama sy ny commune tsirairay avy spécifique isaky ny commune io ka mahatonga an'le situation hoe déficitaire le commune par rapport amin'ny volany any amin'ny jirama zany hoe jirama ny manana ny action efa natao eraka Madagasikara dia efa nanasa ny commune tsirairay ny jirama hanao rapprochement de compte zany hoe andaotsika iona fa tsy mazava ny comptetsika rotonta misy ny efa natao misy efa nanomboka misy ny mbola atao misy ny mbola tsy natao dia tiana zany mampafantatra atsika hoe misy an'izay zavatra izay entre ny commune sy ny jirama dia raha ohatra ka misy ny eritreritra hoe tsy fandraisana andraikitra ny jirama amin'ny tsy fikarakarana ohatra hoe ny éclairage public sy ny sisa tsara foana tsika manadiady hoe inona ny antony fa tsy ny commune rehetra nefa nilazaiko hoe anana ny jirama vola misy tokotra ny commune izay manambola amin'ny jirama ka izay rapprochement zay ihany ny solution tokony raisitsika sotra tompoko. Mamerina ny araba atsika misy teboka anankiroa voaresaka teo zany voalohany mahakasika n'ilay hoe maninona ny facture ny jirama mitovy foana hatrany indraindray ary mihoatra ny vola aloha na dia efa tapatapaka ary ny jiro zay ny teboka voalohany teboka faharoa dia le avany dego mahakasika n'ilay hoe maninona no tsy maintsy maka fankatoavana avy aty Antananarivo raha ohatra ka manao branchement vaovao zany mahakasika n'ilay voalohany dia misy atao hoe teboka telo mba tiana hifampizarana amintsika tsy voatery hoe marina zato isan-jato izy reto kanefa kosa betsaka ny atao hoe voakasiky reto teboka reto zany voalohany rehefa tapaka ny jiro dia sorena ny olona ary rehefa miverina izy iny dia ny réflexe voalohany dia ny anao rattrapage i-charge téléphone i-rattrapage ipasoka i-rattrapage hanao an'izao rehetrarehetra zao zany dia mitovitovy ihany zany ny fandaniana na nisy teo jiro tapaka na tsy nisy teo jiro tapaka lafin'indray zay eno faharoa zavatra misy ihany koa mandeha ny jiro dia tapaka tampoka aveo misy fanadinoana ihany koa tsika hoe rehefa mandeha mivoaka ny trano dia tsy voapika ny jiro na tsy voatsoka ny prix zay mikonsome eo zany rehetrarehetra zany mampitombo ny consommation antsika fa ity teboka telo farany ity no mba tiako hisarihana ny saitsika rehetrarehetra mila ny mpanjifa zany mba tokony mahay mamaky ilay facture zany hoe tsotra be le izy ampifandraisinao ny zavatra voalaza ao anatin'ny facture anao le index hoe reto marina ny consommer ary jerenao ny zavatra voalaza ny eo amin'ny compteur anao iveriko fa tsotra angamban'izay afaka ataontsika rehetrarehetra raha sanatria zany ka misy tsy fitovian'ireo chiffre reo dia afaka manome tsiny ny jirama atsika hoe mety misy alatra tao fa raha ohatra kosa mitovy reo ny dikan'izany tsy mitombona ihany zany ny voalaza amin'ny facture ekena hoe misy fahatapahana ny jiro mety hitarika fahasorenana zay fa ny hoe mangalatra ny jirama zay angambany aloha mety mila fanadiadiana fa mety tsy dia tena hitombona loatra zay aloha ny mahakasika an'iny mahakasika an'ilay hoe maninona no tsy maintsy mahazo fankatoavana
aty Antananarivo a rehefa manao branchement vaovao ekena tokoa fa misy zany akory zany tsy maintsy omeniny avy aty Antananarivo mahakasika ireo branchement indrindrindrindra ireo branchement zany manana charge ngeza be. Ny zavatra tokony ho fantatritsika amin'ny ankapobeny zany indrindra ny eto Antananarivo dia manana fahasarotana lehibe ny JIRAMA amin'ireo infrastructure, na ny infrastructure de production, na ny transport, na ny distribution. Ireo lafin-javatra anankitelo ireo zany dia tsy maintsy dinihana avokoa alohan'ny ampidiranao mpanjifa vaovao, indrindrindrindra ho iaho le mpanjifa manana tanjaka ngeza be. Ny zavatra misy amin'izao fotoana izao na ny production atsika ara dia matetika tsy maharaka ny filana. Ny réseau na réseau de transport, ireny sous-station hitatsika ireny ireny ligne haute tension ireny fa indrindrindrindra ny réseau de distribution dia sady efa antitra no surchargé. Noho izany tsy hoe izay mangataka rehetra dia afaka tonga dia omena valiteny mahafapo eo no eo fa tsy maintsy mba misy fanadihadiana atao fa raha tsy izany dia hitombo ihany ny fahavoazan'ny JIRAMA. Asa raha mba fantatsika fa ny 20 isan-jato ny poto bois eto amin'ny Antananarivo amin'izao fotoana izao dia loha daholo. Ary tena sahirana dia sahirana mihitsy ny JIRAMA amin'izao fotoana izao manatanteraka ny asa dépannage. Miverina amin'ny problème tranainy ihany moa zany tsika hoe raha tiana ny anatsara ny zavatra dia ilaina atsaraina aloha ny fahasalaman'ity JIRAMA ty ary zay ilana fiarahamentany rehetrarehetra, ilaina fampitahana vaovao ihany koa zay tena marina ho an'ny rehetrarehetra. Zay ngambany aloha no fandraisam-pitenenako amin'ny sora tompoko. Ankasitrahana ianareo avy eo amin'ny ministera sy ny JIRAMA ary ny fournisseur amin'izay valy mpanantanina sy fanazavana izay tohizatsika ny fandraisam-pitenenan'ny solombavambahoaka koa handray fitenenana manaraka honorable Bismarck avy eo amin'ny distrikany Ihosy. Omenanao ny fitenenana honorable. Numéro 51. Misaotra Andriamatofiloha. Ohatra tsy mandeha le TVM, tany tsy mitodika ty le sary fa voalohany indrindra amin'ny mahasolombavambahoaka vao fito tao iosany tenako dia any aloha no nitafako aminareo ao amin'ny JIRAMA sy ny ekipa rehetra ary ny fournisseur. Nahazo misaotra aloha fa nahazo groupe vaovao zahay tamin'ny fitarainako farany fa misy indro kely le izy. Ny indro kely dia izao vaovao ny nangatana dia tonga any le groupe efa manomboka misy problème sahady, misofo sady manetroka mainty le izy. Rehefa tena nijerena kay tsy tena vaovao le groupe fa efa nahavita 1340 heures. Tsy fantako ny nahatonga an'izay mila mba tsy fantako ny fournisseur asika fa ohatrany le groupe marque Deutz 500 kilowatt. Dia monsieur le ministre raha zao tao aleo mba tena ovaina groupe vaovao, misy technicianina ihany nefa nalefany zareo any fa aleo tena atao groupe vaovao ary mba matanjaka le izy fa lasa le fitondrana ny voatonina nefa misy fitandremana kely ao. Faharoa, misy ihany koa ny groupe Cummins 500 kilowatt zay prestataire enlaiko no ny anofany JIRAMA azy. Efa tsy mandeha efa ela io groupe io angatana monsieur le ministre amin'izao fanavoazana mangarara izao mbola mandoa volana io ve tsika amin'izy tsy mandeha efa ela io sa tsy mandoa tsony. Raha ny tena izy rehefa mbola mandoa
dia mba angatana fanazavana inona ny antony mbola andoavany azy nefa zavatra efa sy mamoaka herinaratra tsona ary isany nampizaly ny osy io zavatra io. Fahatelo a efa hitako any amin'ny famalinan'ny arataratasy ihany koa le parc solaire fa mbola sondiko ihany monsieur le ministre mba ataova amin'ny priorité zahay satria isan'ny faritra sy tokony hanofa groupe izany manana masoandro zany osy zany faritra atsimo rehetrarehetra iny na ny asimo andrefana ary dia lalana ahafahantsika mivoaka amin'ny fampanofana groupe amin'ireo resaka fividianana carburant zany. Ny ao amin'ny contrat zay itovizako hevitra amin'ny syndicat teo a raha azo atao ihany koa aprisina reo prestateur reo a hampanofa any amin'ireo commune maninona moa zareo tsy mety mampanofa amin'le commune ka majinijinika fa dia eto mivangongo aty amin'ny Antananarivo foana aby le izy satria eto zany maro loatra ny fampandaniana sy ny sisa dia azo anafenafenana zavatra angamba fa ampitatany commune siraidzay dia fazo groupe siraidzay manao contrat any zareo ilainy vahoaka malagasy amin'ny commune sirairay ihany koa ny mba manana jiro ny 15% efa andanisika tetombola otrina omena ny jirama nefa ny any amin'ny commune sirairay angalasika hetra ihany koa miara-mandohany zany ho an'ny olona 15% ka aleo mba avelatra izany fahazahoana tombosoa zany mba samy ahazo an'izany tombosoa zany ny vahoaka malagasy rehetrarehetra na hatrany amin'ny commune ambanivohitra ary. Fahatelo fahaefatra angamba zay mangataka monsieur le ministre sy ianareo technicianina moa zany izahay dia nahazo extension ana fokotany efatra ao amin'ny commune urbaine ny osy ny zavatra misy anefa efa saturé le nina moa ty le transformateur ka angatana mba ampitomboana izy io na izy revana ampina le transformateur satria raha amin'ny osy mahazaka io ny anaovana installation le extension sanatrian'izany poka koa le transformateur dia lasa problème hafa koa zay. Ny zay no momba ny osy ny ao amin'ny commune rurale Ranohira ihany koa somary efa manomboka misy problème famasiana herinaratra mba angatana zany mba narana maso an'izay mba isitrany io satria Ranohira tapitra ny 10 minitra honorable mankasitraka anao amin'izay fanehoan-kevitra zay izao isika dia handray ny fanontaniany honorable anakany Charlie Zafimangely voafidy tao amin'ny districtny Beroa. Sosana me fitenenana monsieur le président, monsieur le ministre, miala itsiny raha iteny kely ny momba anazy satria misy fandraisana amin'izao teneniko rehefa vao commissaire divisionnaire de police nakany Charlie Zafimangely député de Madagascar élu à Beroa. Iteny any amin'ny districtako aloha za monsieur le ministre raha ohatra ka mbola tao ny fitondrana teo aloha tokony tamin'ny mois d'octobre teo prévu apetraka ny parc solaire amin'ny Beroa efa volana ny toerana sy ny rehetrarehetra fa hoe fitaovana automne tsy tonga le izy miandrandrana io ny vahoaka amin'ny Beroa satria anisan'ny tany mafana feno masoandro any Beroa ary teny ilainay io mangataka koa zay mba mirenina 24 heures sur 24 ny jiramany fa mijaly ny vahoaka amin'ny valo maraina hatramin'ny 1:10 alina mandeha indray mety misy problème eny anelanelan eny amin'ny resaka ty Antananarivo magaga fa misy problème foana amin'ny transport amin'ny paiement zareo reo dia hoe misy telo volana efa bolana tsy voaloha dia migafy le transporteur tsy mety mitondra gasoil dia misy problème izay ihany ka tsara jerevana zay io hoe tsy azo atao lefa any amin'ny direction jirama directeur direction jirama tuliara fomba efa jerevana an'izany fa makambe hoe miandry baiko na vala ty Antananarivo azo pehena ny volan'ireo transport reo ny transporteur zany manaraka an'izay mba ny zavatra angatanay koa zany dia momba ny fandraisako aminao zay monsieur le ministre momba n'le ina ty autarcie efa niteny ianao hoe tsy mety tso ny fiaraha-miasa amin'ireo
mba meonay le société vaovao satria commune valo resaka électrification tena ilainay fa mijaly vahoaka amin'ny district commune renivohitrony district ihany mba misy jiro mila an'izany vahoaka monsieur le ministre mbola antso anao hoe momba an'izay satria fandraisantsika amin'ny rahalahy ihany zay manaraka an'izany mijery amin'ity problème ny resaka jirama ty mila audit izahay mitaky an'izay satria mambotry firenena mampijaly ny vahoaka malagasy ary raha ilaina ary dia atao mihitsy ny enquête parlementaire ijerevana an'ireto mpiara-miasa akaiky amin'ny jirama rehetra reto ireo fournisseur sy ireo rehetra miara-miasa amin'ny jirama reo hatramin'izay io foana problème dia vo nitrosa be dia be nananareo ny jirama sy ny vahoaka malagasy nefa misy groupinareo tsy miasa koa taxenareo vola mandeha amin'izay milliard d'ariary anananareo rehefa mandeha ny enquête monsieur le président monsieur le ministre satria ianao mbola voaingana jerevanareo zay tratra am'ireo hoe tokony misy vola mbahoaka am'ireo volany jirama dia tsy alotsony ny volany ary zareo ranaovana enquête andraisana andraikitra jerevo manokana amin'ity resaka carburant ty aiza ve 25 000 francs io ny vidin'ny carburant 35 000 francs ny marotana anazy amin'ny jirama mihoatra ary zavatra oatra zany zavatra tsy azo ekena zany mambotry firenena zany ary mila mandray andraikitra mafy ianao monsieur le ministre fa izay solomavambaoka reo andamosinao rehefa sanareo sazay fa tsy reo foana ny avela amelona tantely vaky io jirama io ao ny atao finananao dia atao kopaka isasana l izy fa zay tsy kombakomba am'ireo amin'ny enquête io dia ray andraisana andraikitra doly fa rehefa voafehitsika zany milamina io fa tsy endrasantsika mandritry ny firitaona eo dia ijaly trosa ny zafikelyntsika trosa am'reto olona reto ary ny contrat am'ireo jerevo rehefa tsy mety dia ajanony any dadava solution hafa nareo raha ny subvention ome fanjakana ny jirama io ve dia tsy avitatsika mividy groupe na mba milomana an'io jirama io fa efa trop loatra le zavatra misy eo tapitra zay efa fanavozina zao andraisinareo andraikitra io monsieur le ministre makasitraka honorable izao dia mandray fitenenana honorable Olivier Rabeamina avy ao amin'ny districtny Poropitsiao izy manaraka azy eo honorable Rabenirina Mamniaina Solondray be tsy ao omena ka ny fanarahantsika tena zay tonga tafara mbola tsy omena sa tonga dia omena omena fitenenana honorable Nasira Julien avy ao amin'ny districtny Antala. Sotragna me fivolagnina andriamato président miarahaba monsieur le ministre mampahiranao ny tenanay monsieur le ministre fa mavesatra be goavina be ny arety misy ny kolokolo be vava ao amin'ny jirama mampahiranao zay fa horesinao zay satria tanoranao afaka mandresy zay zavatra zay ny Antala zay ny koragniko délestage 7 heures de temps par jour tsy zakany vahoaka ny Antala zay zavatra zay mitaky isiany 24 sur 24 ny fandehanany jiro ao Antala zay etetam-bahoaka fa miary tegna olagna rehefa miditry ny délestage amin'ny aligny zany miromotry ny mpamaky tragno magnararaotry ny mpangalatra ka eo antran'izay zavatra zay fanjakagna am'izao mafa mihetsiketsika maresaka lavany osy vola olo agnatoato tianjare mazava ny tanàgna andro aligny sy andro mazava misy tanàgna raiky nagnanaovantsika parc solaire ngezabe ao zay tsisy batterie mampitrehtre zany mo zegny nangatanay mbo atao batterie zegny parc solaire ngezabe ao Antala ka ambatofisaka zany agnarany toerana etetany vahoaka ao zany amin'ny toerana misy parc solaire ndray tsisy jiro mahizy ambony jiro mahizy ka etetany vahoaka ny batofisaka amin'ny Antala misy toerana io mbo atao jiro megna jiro zare tsy raha parc solaire napetraka aminjare koa nefa tsy megna jiro zare zegny etaeta ngatagny mbo ho azo ao magnaraka
éclairage public zegny ataitan'zareo efa amin'ny commune urbaine Antalaha atao fô mbola magnatrosy amin'ny Jirama zegny zareo ke mbo ilaigny mba azava ny tanàna Antalaha sy ny fagnitarana. Mankasitraka misaotra betsaka. Mankasitraka honorable. Izao dia mandray fitenenana honorable Rabitsavatsara Ainarmanga Gabriel voafily tao amin'ny district ny Farafangana. Misaotra Monsieur le Président. Hozy izy ministre teo hoe raha endry ny fitondrana teo aloha dia nanao an'izao sy zao. Dia hozy Monsieur le ministre, ny nandrasanay taminao androany dia nitondra eto ny fanazavana makasika ny plan de redressement Jirama. Inareo contrat zay nifanaovana amin'ireo fournisseur maro samihafa. Misy clause léonine avy ao anatiny ao azavao. Zay ny andrasanay aminao fa tsy fanazavana 2 minitra teo iny fotsiny. Matona piantso ny solombavam-bahoaka dia ataoko hoe raharam-pirenena ary izao fitondrana zao no efa nilaza fa hoe ilaina ny mangarahara. Ilaina fantatry ny vahoaka ny zava-misy rehetrarehetra. Izay ny andrasanay explication avy any aminareo hoe reto ny plan de redressement mazava tsara apetrakinay reto ny contrat zay misy ny fanaovana amin'ireo fournisseur maro samihafa reo ary angatahana ihany koa izy reo zay fournisseur présent eto hitondra fanazavana makasika izay ataoko hoe mba etaeta avy any amin'zareo ihany koa satria ny zavatra misy ny avy ao amin'ny Jirama miteny hoe avy any amin'ny fournisseur foana ny olana. Ny fournisseur koa nge mety mba manana koa izy hoe reto koa ny problème hitany zareo anatin'izay fiara-miasa zay ka izay zavatra zay angatanay mazava tsara eto fa isika tsy tokony ataoko hoe ampinana ambolony any ny vahoaka zay manaraka atsika amin'izao fotoana zao. Faharoa manaraka an'izay ho atsika avy ao amin'ny Jirama, ny personnel ny Jirama. Ny zavatra misy ny olana zay iainantsika eto raha miaino ny fanazavan'ny syndicat teo iny olana efa ny fandimbiasana avy any. Raha araka ny fahafantaranay depuis 2006 tsika nanomboka nanao signature na contrat tamina fournisseur d'énergie Enelec angamba ny voalohany. 2006 fitantanana izy tamin'izany. 2015 tsika nanao AXAF. Ary hatramin'izao angamba taoko hoe tsy dia tena mbola misy contrat vaovao akoatran'ireo avenant. Zany zavatra zany tsara pahafantarina ny vahoaka fa isika kory tsy hanao procès d'intention foana isaky misy zavatra atao fa mila fanazavana en détail ny vahoaka zay manaraka atsika ka izay no angatahanay. Efa mazavay ny solombavam-bahoaka zay nandray fitenena teo aloha fa efa misy ny ataoko hoe ny rapport consolidé nataony Cour de compte niaraka tamin'ny IGE sy ny BSE makasika ny Jirama tamin'ny taona 2023. Efa nanaova ny Cour de compte rapport public izy io ary tao anatin'ny tao no efa nahitana hoe inona ny olana zay asedrain'ny Jirama ny système d'approvisionnement carburant sy ny production d'énergie non fiable. Misy ihany koa ireo gestion financière non fiable en matière na suivi sy ny paiement an'ireo fournisseur reo. Tsara fantatra zany zavatra rehetrarehetra zany satria mialatsiny fa ao anatin'ny fitantanana Jirama koa nge tena misy olana raha ny fitantanana zany dia le olona ny fandimbindimby tao manana olana ary mino fa reo olona reo mbola misy ao anatin'ny Jirama amin'izao fotoana zao. Inona ny part de responsabilité ananan'ireo olona reo ny personnel avy ao amin'ny Jirama. Inona ny part de responsabilité an'ny fanjakana ary inona ny part de responsabilité ho an'ireo fournisseur reo. Izay ny angatanay valiny avy aminareo tompony andraikitra rehetrarehetra voreto. Ho atsika raha ohatra ka hoe andray exemple tsotra fotsiny tamin'ny 2018 zay ny chiffre eto ampelantanako mety afaka manome chiffre ihany koa nareo ilazana hoe marina sa tsy marina zay. Raha ny charge personnel ny Jirama fotsiny 110 milliards 709 millions 542 mille ariary. Ny salaire eo any amin'ny 36 milliards any. Ny prime ny cadre ny personnel ny Jirama mandeha any amin'ny 39 milliards. Ny indemnité sy ny avantage maro samihafa 8 milliards. Ny congé payé 11 milliards. Ny mpiasan'ny Jirama tsy mandoa jiro
tsy mandoa rano manana couverture médicale tsy miady amin'zareo zay satria zay ny asany a mety tombony anazy zay amin'ny fanaovana ny asa tokony ataony fa kosa entiko zany a chiffre zany andiniatsika solombavam-bahoaka hoe ahoana koa kay ny fandaniam-bola ao mialatsina aminareo syndicat ekena ny zavatra nolazainareo tao misy fotony fanjakana fa mba dinio se very tsara koa ianareo mpiasa ny jirama inona ny responsabilité nareo ao anatiny zao a fa tsy antoka goavana mahazo firenena zao fa isika tsy tokony anondro hoe iiksa na irabe na fitondrana teo aloha na ny fitondrana ty afara fa magnana ny responsabilité ndaholo hatrany amin'ny 2006 isarana honorable amin'izay fanontaniana sy fanamariana maro izay izao dia mandray fitenenana honorable Radafinjanaro Andriamanga Rijaniana Thierry Antananarivo Avaradrano. Monsieur Rabetsaka président, meraba monsieur le ministre, meraba ny teniko dia mamefakahirezana anao satria aty tena entana andraisinao ary anao nisy mbola tanora indrindra. Monsieur le ministre, raha zavatra andresahana teo dia misy ny ezaka betabe izay nataonareo ao anatiny nefa eo ihany kosa ny vahoaka tsy mahita an'le ezaka ngezabe atao ao anatiny fa misy zavatra atao ngambany ho hita amin'ny vahoaka ety ivelany raha avaradrano fotsiny tenenka zay teo le panneau solaire io mba tena tiako fantatra hoe rovina mba mifonctionne io satria efa ezaka ngezabe raha io ny fonctionne ho an'ny Tananarivo Avaradrano ary raha voaka ny Tananarivo koa zay betsaka ny panneau solaire efa mipetraka any za mahita fa tokony jerena akaiky reny zavatra reny fa tsy miandry satria ny vahoaka dia zavatra hita maso foana dia eo ihany koa isaorana ianao ny teny fa vonina ny indraindraikitra mateo ianao mipetraka eo dia ny indraindraikitra na mebaiko ianao teo ho an'ny mpiasan'ny jirama raha le service-ny jirama koa ny tena miova dia tena hita amin'ny vahoaka mihitsy zay hita amin'ny vaingana le ezaka ataonareo ohatra fotsiny amin'le fandoavam-bola araka ny tenenina teo raha mety mba asiana isaky ny distrika ohatra aparitaka ny anatina commune le izy satria rehefa andeha andojirona vola andeha ando volan'ny jirama zany dia faniliana ao an-trano satria raha mandeha maraina dia ariva vao tavaverina dia eo ihany koa tena tsy nahafa-ponga mandra fanontaniana napetraka teto foana amin'rehetra tamin'ny fanontaniana rehetra teo akoatrany ny tsaditiko koa ny anarana mise teo iny tamin'le nanontanianan'le hoe ahoana le facture ny jirama tsy hoe le vahoaka tsy mahay mamaky facture fa na zay tamin'ny mbola be ny tanàna teo aloha rehefa tafiditra ato amin'ny assemblée nationale mifampitsy efa maninona ny lafo be ohatr' zao le izy satria mifampiresaka daholo ny olona ohatra anazy hoe manana birao aty amin'ny ville manana trano any Ambomanga kely fa rehefa tena ampitaina le tarifa dia tena mifanipaka atsimo sy avaratra mihitsy ndray tafakatra 500 000 ariary mioatra ny aty amin'ila 150 000 ariary fotsiny nefa le 150 000 ariary be efitra be da be satria brole izy misy ordinateur misy ny rehetrarehetra ny any an-trano lasa 500 000 ariary dia eo ny tena zavatra mahagaga mihitsy dia eo ihany koa le hoe tsy tonga ny jirama tsy tonga ny jirama tsy fantatra zay tsy fahatongavany voaka le facture za mihitsy nitratran'izay tonga dia 4 millions d'ariary 5 millions d'ariary dia rehefa tratran'izay anao makany jirama dia ohatran'izay valiteninao zay ihany koa hoe tsy hainareo nga mamaky an'izy fa ohatr' zao dia rehefa mifampiresaka nginay ny mpiara-miasa mpinamana dia be da be koa ny tratran'izay zavatra zay dia zay zavatra zay zany no jerena hoe efa angalaranareo ve zany le vahoaka hoe mialatsiny amin'le fitenenana hoe alaina anaty facture le hafa le alatra nefa le service mbola zéro ihany dia zay zavatra zay zany tsara mba hijerena kely ihany nareo amin'ny jirama hoe inona marina fa le vahoaka kory ny tsy badina hoe zéro fa manodefitra fotsiny izy fa renin'azo antsika nomboka 25 septembre reny ange tsy apoziny sendra mipatsara tsombo vava dia anahirana le izy fa dia makasitraka anareo makaherinareo amin'ny asa manandraikitra zay atao makasitraka honorable izao dia mandray fitenenana ny honorable Rafanyaina Hadja Rivolala Élisée Théodore avy ao amin'ny district ny Anosy Beanala. Misaotra betsaka président nanome fitenenana. Miaraba monsieur le ministre, ny Anosy Beanala moa dia anisan'ny district ambany ravikazo ary tena efa vozy amin'ny lalana
amin'izao fotoana zao zany dia misy groupe telo zany any Nosy-Pianala. Ny anankiray a zay mbola mandeha tsikelikely, ary ny taloha teo zany a ray volana tena nijaly a nivoakany ray volana zany a nijaly tamin'ny jiro Nosy-Pianala. Ka noho izany dia mangataka zahay Nosy-Pianala mba hitovy amin'ny distrika rehetrarehetra mba andeha 24/24 hijiro Nosy-Pianala. Ny manaraka dia ny transporteur mitondra ny gasoil avy Moramanga makany Nosy-Pianala dia anisany menimenina. Ka miangavy monsieur le ministre mba hojerevana akaiky ireo transporteur araka ny tenen'ny namana teo. Dia ny vahaolana zany dia mba mangataka groupe vaovao zany i Nosy-Pianala manana tanjaka 150 kilowatt. Ny poto zany dia tena fa simba daholo zany poton'ny jiro any Nosy-Pianala. Ny personnel amin'ny any dia anankitelo fotsiny. Ny projet parc solaire efa vonona ny tany ny toerana ametrahana anazy tamin'ny 2023 efa vita. Fa dia manantena monsieur le ministre mba ataovy lahara-pahamehana ny distrika Nosy-Pianala mba hijerena akaiky. Ny projet saofoka io zany izy io dia gaga zay anatin'ny distrika Nosy-Pianala fa anaran'ny tanàna anay zany ny saofoka io. Zany hoe misy commune zay zany amin'ny farany sisiny andrefanao commune Ambalaomby dia saofoka misy tanàna kely eo dia eo zany ny saofoka io dia gaga zay fa lasa ny arian-tany fotsy. Ka noho izany tena eka ministra moa izy taloha teo zany dia tsy haiko le fa mangataka zany zay distrika Nosy-Pianala fa zay tena tompona azy io. Ka raha fa mba misy ny tombotsoa dia mangataka zay mba azo tombotsoa ny jiro zany ny distrika Nosy-Pianala. Fa tena anatin'ny distrika Nosy-Pianala zany zany sarofoka zany. Dia eto koa monsieur le ministre dia manana commune 250 distrika Nosy-Pianala tsisy manana jiro zany na ny ray afa-tsy tapitanana Nosy-Pianala ihany. Ka mangataka zay tena tsisy jiro ka mangataka na dia panneau solaire aza dia mba omeo ny commune nefa tena mijaly. Ka zay zenga ny avy ety amin'ny distrika Nosy-Pianala fa dia misaotra betsaka monsieur le ministre. Mankasitraka honorable, izao dia mandray fitenenana ny honorable Rafidimanana Désiré avy ao amin'ny distrika ny Antananarivo fa amin'ny arrondissement fahaefatra. Misaotra betsaka Andriamatoa Filoha na amin'ny fitenenana mamerina ny fiarabana anareo rehetra tompoko. Ny nahatonga ny olana teto Andriamatoa ministra dia ny jiro sy ny rano. Ary ny zavatra eno ankehitriny indrindra avy amin'ireo syndicat dia tena fampitriana vahoaka ny zavamisy. Fanontaniana voalohany Andriamatoa ministra dia hoe inona no mahatonga an'ilay 100 ka hatramin'ny 300 megawatt no miasa nefa 700 megawatt raha tsy diso nalohan'ny JIRAMA vola. Manarak'izay dia eno ihany koa fa misy groupe be da be tsy miasa nefa alovola. Faharoa dia ny zavatra eno ihany koa dia ny varotantsika, varotan'ny JIRAMA ampanjifa dia hatramin'ny 500 hatramin'ny 507 nefa ny vidanana amin'ireo mpamantsy dia 500,000 ariary. Inona mahatonga zay Andriamatoa ministra? Efa misy mesure raisina ve vaovao raisina ve na vahaolana avy aminareo ministera
faharoa manarak'izay a dia raha fa hita fa tsy mahomby mbola hanohy an'ireo contrat zay hita fa mambodry vahoaka reo ve ianao Andriamato ministra vonona ve ianao anao ny audit satria tena zavatra mamoa fady raha zavatra aminay ka miandry an'izany ny vahoaka hoe mba ampahafantarany vahoaka malagasy rehefa vitsy zay ataoko hoe fitsirihana sy fijerevana mikasika an'izay volam-bahoaka zay lany ary misy manodikodina izay manarak'izay dia misy ny rafitra na statut vaovao zay saika ho ampiarina mbola hotohizana ve io satria anisan'ny hitana ihany koa aminay fa niteraka olana indrindrandrindra mikasika ny DG tale général Vaza sy mety ny ekipany zay efa hita tsy nahomby so dia mba sosikevitra ihany anay hoe so dia mba efa ato amin'ny andraikiny ihany koa izy satria efa andro ny fanavaozana izao manarak'izay dia fanontaniana hoe inona ny fanotsiana maika tokony ataonay eto amin'ny antemira-pirenena mikasika ny fanapahana an'ireo kolokolo avolainta sy mba ho amin'ny indrindrandrindra amin'ity fahatarana ara-teknika zay hitantsika ao amin'ny Jirama ty satria mieno zay zao teo fa 30 miliara ariary isam-bolana no alohan'ny fanjakana amin'ny Jirama manarak'izay dia eto am-boribory tamin'ny faefatra mba jereo Andriamato ministra fa maro be ireo poto nitera-doza tamin'ny herinandro nisy olona maty satria nianjera le poto azo maro be ireo poto azo eto aminay efa aloha simba misy koa ireo poto zay nisy efa nisy jiro dia nitapahana izy ankehitriny ka mangatak'izay mba avereny mirehatra izy ireny satria miteraka tsy fandrimpahalemana eo ihany koa ny resaka facture zay mba anontanianay hoe maninona nefa mitombo ny délestage nefa mitombo iray ny vola aloha ao moa ny Jirama dia jiro sorana ihany koa dia misy ireo pompe maro be zay nitapahana eto aminay zay mampijaly amin'izao fotoan'izao satria tsy ampy ny rano nefa mbola tapahana ihany koa le pompe satria tsy voalohan'ny association lay vola ny zareo manarak'izay dia fanontaniana ihany koa Andriamato ministra hoe vonona ve noho ny projet mikasika an'ireny ataoko hoe jiro mora azavana ho an'ny daholo be reny satria mba ola miandry an'ireny ihany koa ny vahoaka efa valinao ihany teo ihany koa moa ny sahofika sy ny voibe mangataka ihany koa Andriamato ministra mba aplikeo lay teniny Andriamato filoham-panjakana omaly hoe ataovy amin'ny teny malagasy avokoa satria izay dia anisan'ny tena sahirana fa raha mba atao amin'ny teny malagasy io facture dia mba manala amin'ny fahasahirana ny vahoaka ihany koa mikasika an'izay ihany koa dia eto am-pamaranana dia mitomba Andriamato ministra ny fatapahan-jiro dia mba te anontany ihany koa raha sitraka hoe teneno mazava eto ny tena vahaolana dia afaka mahafantatra ve izahay hoe mety ho vinany tsy hisy tsony ny délestage satria raha ny zava-misy hoa dia jiro sorany netomboan'ny olana zao nefa me mitombo ny délestage ary rehefa misy ny délestage dia izahay ny voatonontonona anaty Facebook hoe député fidy no manapaka ny jiro eto Antananarivo za tsy Jirama za tsy ministra fa misy mahaprisia koa any ka mangataka zay Andriamato ministra hoe mety isy vahaolana ve izy io dia rovinina ny tsy hisy tsony ny délestage manatena valiny avao Mankasitraka honorable tapitra ny 10 minitra izao dia omena fitenenana ny honorable vafidy tao amin'ny district Antananarivo Atsimondrano raha Hary Manarivo Voahanginiaina Bertine omena 10 minitra ianao. Président ianao kosa tara fa oka aloha za iteny zay le izy efa misy fandarana manomboka ny 10 minitra honorable. Misaotra président efa somary efa voateny rehetrarehetra efa somary efa voateny rehetrarehetra teo ihany makasika an'le contrat ity zany moa dia atena ny Jirama manokana mihitsy satria ry zareo no manao contrat amin'ireo fournisseur
dia mba tsara azavainareo amin'ny jirama tsara fa tsy voatery hoe ministra foana ny hoe ahoana ny fomba fanofana an'ireo groupe sy ny rehetrarehetra reo ny priany sy ny mahakasika azy sy ny pitsopitsony a mba hazava amin'ny vahoaka malagasy satria tena miteraka olana ara-piarahamonina le izy izay mantsy mba hazava amin'izay contrat zay hoe tena nareo marina ve zany tena manana an'le prix mora mba hanaporofona eto zany fa mety le fiarahamasa raha ohatra ka tena hoe nenareo ny mora indrindra amin'le izy faharoa manarak'izay a misy antony manokana ve a araky ny voalazany zon'ny mpanjifa teo mantsy dia hoe ny fanaovana branchement amin'ny jirama dia tsy maintsy ny société SMATP Plascom Soval malaza zay raha tsy diso dia karana daholo ny tompon'ireo hoe misy antony manokana ve hoe tsy maintsy amin'ireo fa tsy afaka atao ny appel d'offre dia mba miditra ny opérateur malagasy madinika zay mba manana ampiseho ny qualité sy ny anina rehetrarehetra zay ilaina satria mantsy raha hoe le kolokolo zany ny tiana io tenenina hoe rehefa misy marché ohatran'ireny dia oka hazava fa le kolokolo tsy mampandroso tsy mampahantra firenena ny kolokolo zany dia hiditra amin'ny resaka mikasika ny district na Tsimondrano indray za misy poteau be da be mitsatoka manerana ny eny tsy Tsimondrano ihany fa rehefa mandeha eny dia tazana eny fa tsy misy ligne tsy misy filina mipetaka amin'ilay zany ahoana mahakasika an'ireny atsatoka fotsiny le photo nefa mbola tsy vonona le poteau nefa tsy mbola vonona akory ny anaovana le branchement fahalalako anazy zany dia ohatrany hoe fandaniam-bola fotsiny le izy dia misy anankiray koa ty efa voalazanao teo monsieur le ministre mikasika ny kesy mino fa matoky zany zay fa hoaingakaingana namahana n'iny olana iny satria tena problème be tokoa izy amin'ny 10 maraina ny olona angambany amin'ny 4 sasany dia efa mandeha milahatra andoha vola ny jirama zany hoe andoha vola avy ve vola lafo be dia mbola ilaharan'ny olona dia efa voalazanao teo iny monsieur le ministre fa mino fa hoaingana ny vahaolana amin'iny dia misy zavatra ohatran'izao koa mitranga misy olona ao amin'ny jirama miantso ny mpanjifa zany hoe ny compteur anao dia mila hoentina asorona dia hoentina any amin'ny labo amin'ny labo any Ambojatovo dia hoe ahoana zany ozy ny olona ko zay mbola miasa misy asa be da be ataoko ataonareo inany ny compteur anay dia hoe contrôlena dia hoentina any amin'ny labo any Ambojatovo fa misy compteur afaka apetraka ihany io dia hoe labo aiza portafiry zany dia porta 122 dia maka vola le olona misy zao efa hitako tany amin'ny réseaux sociaux zany hoe 3 millions d'ariary no azony fa misy ny olona nitaraina tamiko ny sasany 700 000 ariary dia ny olona zany tsy mame vola ny sasany fa nandeha tany amin'ilay Ambojatovo dia tany loha izy zany dia hoe mety tsy misy an'izany fa anjaranareo no ka hanazava'le izy mazava eto fa satria sao dia hoe mpiasa ny jirama ihany io fa manao zavatra ohatran'izany na hoe tena tsy mpiasa ny jirama mihitsy io dia oka hazava fa ny anaran'le olona moa zany dia hoe Jean-Cri zany ary tia ny numéro téléphone ny etsony 038 28 966 99 dia oka mba ataonareo contrôle le mpiasa zany zay tompoko ny anjara fitenenako makasitraka isaorana ianao honorable fa dia mazava zay iangaviana isika zay mba efa nandray fitenenana mba tsy hivoaka ny salle fa lasa malalaka be ny salle nefa ny vahoaka malagasy dia mijery antsika amin'izao fotoana izao amin'izao indray isika dia handray ny fandraisam-pitenenana ny honorable Rajaonary Andriantsizafy Mahenitsoa voafidy tao amin'ny districtny Ambatomainty. Anao ny fitenenana honorable 10 minitra tompo. Miaraba Andriamatofoloa dia miaraba antsika rehetra manatrika ato. Zavatra efa voalazako tao amin'ny groupe WhatsApp eo mahasy jirama zavatra olazaiko eto amin'ny ankapobeny fa ny mahagaga nefa tsisy réaction mihitsy tsika ao resaka groupe ny resaka
Efandresana teto Andriamato ministra groupe ny olana anay mba miandry valy teny mahafa-po avy aminao vahoaka ny district ny Ambatomainty androany efa nyteneniko fa raha tara isika amin'izao volana desambra zao dia tsy ho tonga atsika antsony ny groupe vaovao zay tokony menareo anay raha tsy any amin'ny avril andray ka miinsiste mihitsy za androany hoe izahay eto io hidina dia aloha mba meora mba misy kely any ao oentinay fa vonona izahay nitondra sy antoko ny transport mandra-pahatongan'io any amin'ny district ny Ambatomainty ny antony dia zao miinsiste izahay satria zao efa andro maromaro zay efa simba ny groupe Caterpillar amboarina androany izy io dia simba androany io groupe io fa tamin'ny 2019 tonga tao rarina zany satria efa antitra dia ohatran'izany ihany koa ny groupe Volvo efa occasion avy any amin'ny district amin'ny Belotsirbina io nalefa tany aminay tamin'ny farany volana desambra amboarina androany koa io dia simba androany ny groupe Perkins dia efa tamin'ny taona 2007 tamin'ny fitoro sy roa arivo zay ny groupe miasa aminay ao ny olana nefa dia zao ny teknisianina afarana anamboatra an'io simba zao zao fa simba fa andro maromaro raha tenenareo androany afaka tapabolana farany aingina indrindra vao tonga any dia miaina ao anatin'ny délestage tanteraka zay zao miinsiste ho aza satria zao délestage ato andro salina ao amin'ny district ny Ambatomainty ny andrefana sy ny ampovoany no mandeha mifandimby amin'ny atoandro adiny efatra io andrefana zany adiny efatra dia ny atoandro adiny efatra ihany koa ny ampovoany vita zay dia ny alina ho avaratra adiny efatra ihany koa zay ihany zany no mandeha amin'izao ka oko atsika akamarza fa raha amin'izao novambra zao efa zao zay zavatra henanay raha sanatria ka simba tampoka eo io dia mandritra ny fahavaratra ray manontolo avy ny cyclone dia ao izahay dobo eo ka zay mahatonga anay miinsiste mba miandry valy teny mahalalaka sy mahafa-po avy aminao izahay androany mitodika any amin'ny tsika any amin'ny district ny Ambatomainty ny tenako tafita zay ny olana tsikany miandry valy teny sika avy amin'ny Andriamatoa ministra avy eo dia makasitraka sy makatelo Andriamatoa ministra soratoko dia mampamanga ao amin'ny district ny Ambatomainty ao isika dia handeha indray isika ho any amin'ny district ny Antanifotsy ny honorable Rajoely Malala Hery Hasina Eljo izao no andray fitenenana omena 10 minitra ianao honorable izy no mamarana n'ilay série folo amin'izao fotoana izao numéro 74 makasitraka monsieur le président mamerina ny fiarabanantsika rehetra ataony anaty efitrano ianareo avy ao amin'ny Andriamatoa ministra sy ny avy ao ministera sy ireo partenaire sy ny sisa efa presque voaresaky ny solombavambahoaka rehetra amin'ny akapobeana ny zavatra tena tiana ho tenenina ary ny zavatra ny loabary andasy andrasantsika eto androany ny amin'ny hoe amelabelarana ny hoe tena manana vahaolana ve isika ato amin'ny ministèren'ny énergie sy ny hydrocarbure ho an'ny vahaolana maharitra sy ny foezaka amin'ity olana goavana iainan'ny fireneny ity ny resaka sahofika sy volobe tsika zay manatenanao monsieur le ministre anampy anay anao adisisika ao amin'ny ministère ny travaux publics satria global be ny tetibola ao amin'ny resaka fanamboaran-dalana hoentina anamboarana ny route d'accès sahofika io satria fantatrao tsara fa exigence apetraky ny bailleur afahany mamatsy volany zany construction ny barage sahofika zany ataovy ny fanjakana malagasy aloha ny route d'accès tsisy tetibola misoratra manokana hoe ty tena anaovana route d'accès fotsiny fa ao anatin'le 400 milliards ariary global be io mino afa ianao anaty gouvernement anisan'ny anampy anay ianao hoe demareo fa efa vita ny passation de marché sy ny sisa mila mifanampytsika zany amin'izay zavatra zay faharoa nisy mpiaro ny zon'ny mpanjifa moa teo ary tena kokoa anisan'ny mpanjifa victime tsy haiko na zaho le mandeha amin'ny marina be na le tsy manao kolokolo fa ianareo jirama koa
mbola nananay mpanjifa vola maro be amina miliara maro ngamba satria ny tenako zao rehefa tamin'ny 22 avril 2022 nandoa 8,200,000 ariary tao amin'ny jirama fa mbola tsy nandeha zany branchement zany miandry izahay mpanjifa hoe ahoana marina ny tena fandaminanareo anio hatramin'izao nareo mbola mandray volan'ny mpanjifa zay mangataka nouveau branchement nefa ny puissance atsika tsy mahavita mamatsy an'ireo ny volan'olona miangonao aminareo ahoana be loatra avril 2022 kely sisa dia ho tonga ny avril 2026 dia 4 ans nandoavako vola 8,200,000 ariary akoatra n'ireo mpanjifa amina nalina amina netsiny nandoa vola tamina demandena branchement tsy ho lava resaka be fa tsy mila lanina ny 10 minitra fa zay no zava-dehibe makasitraka atsika rehetra naritra ny eno makasitraka honorable tapitra zay ny folo nandray fitenenana araky ny fandaminana nataotsika dia omena nareo avy ao amin'ny ministera sy ny jirama inzay ny fitenenana eny tompoko mankasitraka name fitenenana ndray matofilo makasika ny ao iosy makasika an'le groupe Deutz sy ny commune sariny transport ny commune dia metsika ny filatex angamaniny makasika ny transfo marina mihitsy le teninao teo andriamatoa député raha anao extension tsika anao injection ana mégawatt maromaro nefa tsy manana an'le capacité ahafahana mizaran'izany dia tsy azaky io ka zay mihitsy ny ao anatin'ny projet d'extension tsy eto Antananarivo tsy any Iosy any fa eraky Madagasikara dia ny fanafarana transfo maromaro ary hainao koa haitsika fa ny fanafarana transfo tsy ohatry ny fanafarana groupe satria ny transfo reny dia mila anaovana commande ny groupe zany mety hoe misy disponible sur usine fa ny transfo indraindray misy ary indraindray arakaraka le spécificité ali zany dia mila commande ary ny commande mety ny haingana reny 2 volana 3 volana mety tonga hatramin'ny 5 volana hatramin'ny herintaona fa hojerena manokana izay zavatra izay makasika ny transporteur na gasoil iny zany tonga dia ho an'izay district voateny teo dia efa niteny moa zany aloha teo hoe hojerena manokana ireo transporteur ireo makasika ny carburant voalazan'ny député teo makasika an'le hoe carburant manina 5,000 ariary prix à la pompe 7,000 ariary ny amarotany ny amarotana zany ny jirama angambany tonga dia aloha efa eto ny sauvenady aloha izy nanazava an'izay ny any antala manokana le hoe délestage mandritra ny adiny 7 dia ny opérateur miopéré any antala zany dia NEA dia aleo koa NEA no anazava hoe inona mahatonga an'izay inona ny action hoentin'ny NEA zany mamany zay resaka délestage teo makasika an'le resaka contrat indray dia efa naverimberiny atona hoe ho atao zay ahafahantsika mahazo an'izany fa voalaza teo ihany koa ny resaka part de responsabilité misy araky ny lazaiko teo ho an'ny ministère dia angambany anankitelo lehibe ny part de responsabilité ministère voalohany resaka régulation ny faharoa resaka conception zany hoe ao zany manao conception le grand projet ary ny fahatelo dia resaka planification ho an'ny extension zany ny ao amin'ny jirama indray dia resaka opérationnel ny opérationnel zany zany hoe zavatra efa conçu projet conçu tany amin'ny ministère zany dia ny jirama manao ny opérationnalité zany zany hoe miezaka manatanteraka faharoa ny jirama ihany koa dia réceptacle na projet satria misy projet maromaro zay tsy avy amin'ny ministère ihany fa avy amin'ireo mpamatsy vola dia zay anisan'ny anjaran'ny jirama zay réceptacle de projet zay akoatran'izay moa akoatran'ny jirama misy ihany koa ireo organisme rattaché tahaka ny arelec na koa hoe ORE izy taloha sy ny ADER zay manamafy ny resaka électrification voalaza ihany teo koa zany resaka plan de redressement ny jirama lava be moa le izy fa raha hofitiny koa angamany dia amin'ny aksanakefatra voalohany rétablissement de l'équilibre opérationnel faharoa resaka modernisation ny infrastructure ao anatin'ny modernisation ny infrastructure io misy projet maromaro zany rahantsika miasa amin'ireo mpamatsy vola misy ihany koa ny projet ministère ao anatin'izany ny tsy fananatsika resaka ligne na haute tension maromaro
ny fanavozana ihany koa nireo ligne existante io moa zany tsy ohatrany hoe nahitaka tsara soatra moa zany ka nanino izy teo manina ny akoho trano tsy tadidiko manary ny akoho tamanatrano fa tsika zany indraindray te ohatrany hoe tia vao loatra hoe ataoviny eo ataoviny vaovao fa nisan'ny priorité a ministère aloha zany zao izay ao anatin'le conception tenenkonao teo zay zany dia ny entretien ny efa misy aloha ny tsara atao a rehefa bien entretenu ireo dia afaka manao extension satria zavatra misy zany voalohany a tsy nisy mihitsy ny entretien ary ao anatin'ny programme zay apetraka ministère sy ao amin'ny plan de travail de budget annuel zany zay iarahanay dia ny anao ny entretien voalohany alohany reo groupe efa misy reo central atsika tsiraray avy ary indrindra ny resaka distribution satria ny sous station tanora indrindrany zany dia roapolo taona efa ça date de 20 ans zay zany sous station antsika tanora indrindra ka tsy magaga raha misy nireo défaillance technique maro ka alohany anaovantsika extension dia aloha alohany zay efa eo aloha ny atsaraina ary ihany koa afahantsika manitatra ao anatin'izay koa ao anatin'ny plan de redressement ny Jirama dia ny fanenana ny subvention zay omen'ny État amin'ny alalan'inona moa voalohany dia amin'ny alalan'ny tsy fianteherana loatra amin'ny fampiasana gasoil sy amin'ny fampiasana an'ireo angovo azo avozina tahaka ny solaire ny éolien ny valorisation des déchets ary indrindraindrindra ny hydraulique eo any koa zany ary farany tena farany dia ny afahana mamafa zany reo arereny Jirama tsy kelikely zay angamba mahakasika an'le resaka hoe plan de redressement mahakasika an'le panneau solaire efa voateny teo ary mbola veriko ihany tena ao anatin'ny tanjon'ny ministère nametraka an'ireo panneau solaire isaky ny district ireo ary ihany koa ny ampitombo ny fampiasana ny angovo azo avozina mahakasika an'le resaka facture teo angambany amin'ny anaran'ny ministère ny fonako raha ohatra ka tsy nahafapo anareo le valy teny teo fona tompoko fona aminareo solom-bafam-bahoaka fa ny zavatra afaka teneniko tompoko dia hoe tsy misy afa-tsy ny hoe auto relevé indraindray fantatrareo fa misy mpiasan'ny Jirama mandalo indraindray tsy mandalo fa ny tena tsotra indrindra dia hoe firy le index voasoratra ao anatin'ny facture firy ny eo amin'ny compteur izay comparaison zay ihany angambany ahafahana mahita hoe resaka surfacturation mahakasika ny anosy bianala ny teny teo hoe resaka sahofika dia hoe mangataka ianareo hoe mba hibénéficie an'le projet tsy mariny zany fa tsy anosy bianala rery ny bénéficie an'io projet io fa tanàna maro ville maro manomboka any amin'ny faritra Tamatavy iny mandrapatonga ty Antananarivo ho voakasiky ny iny projet iny zany ka isy ny électrification rurale maro voalaza teo ihany koa mahakasika ny audit efa nteneniko ty ho ataotsika ny audit ary mbola namerina nanontany ianao hoe sa tsy sa matoa eto dia sa ary tsy miemitra amin'izany isika rehefa hoe ho atao le audit dia ho atao ary ho ataonay disponible publiquement zay valiny audit eo ny resaka téléstage voateny teo koa hoe maninona ary mbola misy ny téléstage angamba nomeko andry zareo resaka distribution sy ny production ny Jirama manazava an'izay fa efa nazavaiko ihany fa tsy délestage misy amin'izao fa coupure satria tsika andekaleka efa en pleine puissance zao tsy misy problème na production ana électricité tsika ary eto amin'ny RIA aloha zay ifonako ho any amin'ny faritra mbola misy ny délestage fa raha ohatra hoe ho an'ny RIA manokana tsy misy tsony ny délestage toko fa resaka coupure ny misy mitenenao hoe ka mety rovina voavany délestage eo andalanytsika zao alao vita tsara alohany ny conception générale miaraka amin'ny politique nationale zay ataonay dia afaka manome délai bien précis zay za zao tsy afaka hiteny aminareo eto hoe ao anatin'ny enim-bola ao anatin'ny telo volana fa ny zavatra efa misy aloha zao efa miezaka zahay ary efa mandray an-tanana misy zavatra maro efa atao ahafahana manena ny délestage sy manafona ny délestage fa ho an'ny solution pérenne zay hoe maharitra zany dia tsy ho ela kosa nefa le za tsy teny anareo hoe mihoatra ny enim-bolana lasa fa ao anatin'ny tirotony teny dia efa fantatrareo fa tsy hisy itsony ny délestage mandrapavitan'izay contrat roa taona zay mifanarana atao anatin'le PMO PGE zay
mahakasika ny ambato mainty farany a dia avy eo meko an'ireo mpiaramombona antokoreo moa zany fitenenana eny tompoko a ho avy ny groupe vaovao ary mahakasika ny technicien dia efa mifandamagna koa zay indrindray manko a maro a reo technicien eto anivon-dranomasy eto anivon ministère sy mandeha mission any amin'ny toerana hafa mety miala tsiny tompoko raha ohatra ka hoe mbola tsy tonga tany aminareo ny technicien fa anao zay fara hery ny ministère indrindrindrina koa ny tsiramasany afahana mandefa technicien any hitseran'izay groupe mission zao zany aloha dia amenany zareo amin'ny filatex ny tondra ny fanazavana mahakasika an kao iosy. Honorable député, mikasika ny iosy izay nolazainao teo, ie tsy onelaiky aloha izy fa top énergie ny anaran'le branche anay migéré anazy ranohira ray 182 kW les contrats, iosy ray 905 kW les contrats. Ny zavatra miseho par conviction nandrasanay an'ireo petite ville anankiroa reo, tsy voatery contrat ngeza be ny atao fa afaka koa tsika hoe manome hazavana ho an'ny vahoaka rehetrarehetra. Telo taona zay no nanaovanay an'io contrat io. Depuis le premier jour ny andro voalohany nanomboanay ny opération mandraky ity ny androany tsy nisy na facture ray ary voaloha izay mifacturenay. Dia mino kosa angamzahay hoe micomprendre tsika rehetrarehetra hoe sarotra ny anohy ny exploitation anatin'izany condition zany dia lasa tsy arakay le izy. Dia izay ngambany hoe eo mbola averinay foana le hoe tianay le mifanatrika dia mifanazava satria lasa tsy mifakazo resaka tsika rehefa tsy mifanatristava sy mifanazava. Izay ngambany afaka hoentiko amin'iny dia apikelo an'ny honorable député le madama ny resaka 2006 teo. Effectivement, en 2005, ni Banque mondiale, nanao appel d'offre. Oui, mila ovaina ny groupe gasoil, ovaina groupe fioul lourd. Apatsivitsika kely hoe ny gasoil 30% lafo kokoa noho ny fioul lourd. Dia nanao appel d'offre zay dia lany zahay tamin'io. Encore une fois par conviction satria contribution anay amin'ny fanatsarana ny situation teto Madagasikara. Ny zavatra tiako tenenina fotsiny dia androantsika 33% no misitraka ny jiro eto Madagasikara. Mbola misy 720 isanjato zany tsy manana jiro any. Raha tadidiko tsara ny teny tale général ny jirama mbola misy 600 mégawatt mila atao. Za tena farak'izay convaincu zahay hoe mila ampidirina fournisseur sy producteur hafa fa tsy ho vitanay ireo rery le izy. Donc tianay hoentina mihitsy zay fanazavana zay hoe zahay dia d'accord amin'izay hevitra zay. Zay ngamba izy dia ny ho an'ny honorable le madame manao solomaso aoriana madame la députée, ny zavatra tiako précisena fotsiny azafady indrindra. Ny zavatra tiako précisena fotsiny hoe ny soulever an'le resaka prix anao teo dia ny production d'énergie tsy ohatry ny produit commercial hoe manao marge dia mifacture zay sy ohatry zany fa service public le izy. Dia misy benchmark na fifampitahana izy io. Ary anisan'ny zavatra mafieranay ao amin'ny groupe Filatex raha raisinareo ny fifampitahana rapport navoaka amin'ny Banque africaine de développement zahay ny anisan'ny mora indrindra eraky ny Afrika. Zay mba tiako tenena ihany hoe mifampitsinjo fa miara-miasa zany. Saotra tompoko. Satria tsy manana moyen fa andaotsika hiantso ny secteur privé. Dia izay zany ny atombohany nanovan'ny groupe Filatex investissement koa tao anatiny. Ny zavatra tiany tsondriana dia hoe investisseur groupe Filatex. Investisseur zany hoe mampiasa vola izy. Tsy ny volany irery ihany fa misy financement bancaire atao. Dia eo zany le misy contrainte kely hoe ny client ny groupe Filatex zany amin'ny resaka énergie dia anankiray ihany, monoclient Jirama na Fanjakana. Zany no midika hoe tsy dia afaka firy koa izahay hoe monoclient anao Fanjakana dia drikidrikina na ohatran'izany. Nefa izahay koa araka ny teny teo hoe manana conviction satria mahatsiaro zahay hoe tena malagasy. Misy mantsy teo hoe karana kanefa ny zahay miara-miasa ao anatiny dia mahatsiaro hoe malagasy ilay groupe.
dia toiziko le resaka dia le contrainte zany a le lazaiko teo hoe monoclient jirama dia ny resaka financement tsika satria ao anatin'ireo le groupe rehetrarehetra eo a mila maintenance reo dia mikezaka zany ny groupe a manao maintenance groupe filatex zany a manao maintenance an'ireo groupe reo dia satria mbola sarotra misy ny impayé amin'ny jirama ny groupe tsy maintsy mandeha dia manao findramam-bola zany a mba hahafahana mifinancer an'izay maintenance izay izany no midika hoe engagé izahay tsy olana izahay ary mbola manana projet ao anatin'izay satria na le contrat PPA nosoniaviny miaraka amin'ny jirama ary a dia manery anay anao an'le investissement énergie renouvelable dia manana projet maro izahay ao anatin'ny roa taona izay efa misy ihany koa zany a ny financement ao anatiny izany no midika tompoko hoe miara-miasa amin'ny jirama izahay ary solution izahay fa tsy olana sodra betsaka tompoko. Cher honorable député de la circonscription de Antala, la question qui a été posée, c'est sur le délestage de 1h à je pense 8h du matin, 8-9 heures du matin. Alors malheureusement, ce n'est pas de notre fait, c'est du fait de la Gérama qui ne fournit pas assez de carburant, donc c'est un délestage économique. La deuxième question qui a été posée, c'est sur la mise en place de batteries et de capacités supplémentaires solaires. Donc nous, en tant qu'investisseurs, on est prêts à investir dans ces capacités supplémentaires qui permettraient à la Gérama de faire des économies. Malheureusement, la réalité du terrain, c'est que nous ne sommes pas correctement payés depuis 2024, voilà maintenant presque 2 ans, nous sommes payés à 50% de nos factures. Donc ça fait qu'on arrive presque à 1 année entière de non-paiement. Il est difficile pour nous, malgré notre bonne volonté, de pouvoir assumer des remboursements de dettes, des paiements de salaires, des paiements de pièces de rechange et d'assurer un service de qualité dans ces conditions-là. Donc effectivement, on est prêt à investir, on a confiance dans le plan de redressement de la Gérama, on a confiance auprès des nouvelles autorités et du ministère dans la résolution de ces problèmes qui sont dans un premier temps le paiement des arriérés et dans un deuxième temps la mise en place d'un cadre réglementaire et d'un cadre financier qui permettrait à nous investisseurs de continuer nos extensions de centrales. Je voudrais juste un petit mot, donc tout d'abord vous remercier à tous de ce moment-là. C'est quelque chose c'est un moment c'est une séance qui est importante pour nous, qui permet un peu de lever certaines ambiguïtés et peut-être d'être mal vu sur certains points de production d'énergie. Aujourd'hui, je vous donne juste un exemple sur la centrale en Batoulan, c'est 40 MW. 40 MW de solaire, ça fait économiser en carburant 15 millions d'euros. Entre 15 millions de dollars, 15 millions d'euros. Donc c'est pour ça que on compte sur vous aussi, messieurs, dames, les députés, d'être aussi nos porte-parole, de pouvoir pousser pour qu'on puisse accélérer ces projets-là. Et nous, en tant que producteurs d'énergie, on est prêts à accompagner. Et bien entendu, en tant qu'investisseur, on a besoin que les engagements de l'État soient d'abord respectés sur les contrats précédents. Merci. Monsieur le Président, honorable député, je vais peut-être tout d'abord commencer pour un petit peu reprendre effectivement ce que mon confrère disait. On est très content en fait d'être invité ici, parce que c'est vrai que ça va nous permettre de rétablir un peu les faits, rétablir la vérité et éviter justement les mauvaises perceptions ou les mauvaises compréhensions des fois de la situation. Donc c'est vrai qu'on salue donc l'initiative, on apprécie le fait de pouvoir être présent et de s'expliquer. Et je pense que justement la première question qui a été posée, qui
est posée à Jovena, en fait, ne devrait pas l'être. Je ne sais plus quel honorable député avait posé la question, ni quelle était sa circonscription. Mais donc, en fait, Jovena ne fournit pas le gasoil, ou du moins pas l'entièreté du gasoil à la Jirama. Donc, pour avoir un chiffre, on fait plus ou moins 20%, on va dire, sur 2025, de fourniture de gasoil à la Jirama. Donc, malheureusement, je ne peux pas répondre à la question sur les 7 milliards. Ça ne me semble pas correct. Mais encore une fois, étant donné que je ne suis pas fournisseur du gasoil Jirama dans la région mentionnée, je ne peux pas effectivement donc confirmer ce point-là, mais ça ne me semble pas correct. Voilà, en espérant quand même avoir répondu à la question malgré tout. Merci. Iverina kely a raha tamin'ny tariam-piandohana dia nanazava hoe ny fandoavan'ny facture ny mpiasan'ny Jirama dia tsy alohan'ny mpiasa iny alakesy fa retenu sur salaire avy hatrany a ny fandoavan'ny mpiasan'ny Jirama izay fandaniana ataon'izy ireo na amin'ny jiro zay na amin'ny rano izay fanambarako zay dia milaza zany fa tsy marina ilay affirmation teo hoe mpiasan'ny Jirama tsy mandoa jiro, tsy mandoa rano, tsy milahatra eny amin'ny kesy zareo ekena, marina zay. Fa retenu sur salaire avy hatrany a ny mpiara-miasa ao amin'ny Jirama ny fandaniana ao amin'ny jiro sy rano. Misy seuil plafonnement amin'izay fanomezana zay tombontsoa zay ho amin'ny mpiara-miasa. Au delà an'io seuil io tompoko a dia mivadika ohatran'ny client particulier tsotra daholo a ny mpiasan'ny Jirama au delà le seuil a tiako tenenina. Mizara tranche anankitelo izy io a manomboka eo amin'ny 300 zany a kilowattheure dia mandeha 450 kilowattheure dia eo amin'ny 600 kilowattheure miakatra zany tompoko a dia mivadika ohatran'ny particulier avy hatrany a ny mpiara-miasan'ny Jirama zany hoe prix particulier ny appliqué amin'ny fandaniany mpiara-miasan'ny Jirama. Zay tompoko a tsara hitondrana fanazavana amin'izay affirmation a nentintsika mahakasika an'izay a tsy fandoavan'ny mpiara-miasan'ny Jirama jiro soran'izay. Sara tompoko. Omena satroka honorable Arsène avy ao amin'ny districtny Midongy. Makasitraka monsieur le président. Manaraka antsika ny vahoaka malagasy manana raha lava iny tsika ny teny tamin'ny teny vahiny tsara ngamba mba adika amin'ny teny malagasy mba ho araky ny malagasy zay manaraka antsika amintsika tompona andraikitra mba ho araky zareo ny zavatra nazavainy teo. Sora tompo. Makasitraka honorable. Misy satroka koa ataon'ny député-ny Mananjary zay nidina Andriamatoa questeur 3. Sotra nagnome satroka tena satroka tena tsy nivalianareo misy aho tao agnatin'le fanontaniako andehany voalohany dia mba mangataka ny amalinana ataoko député-ny Mananjary. Makasitraka. Omena satroka honorable Aina avy ao amin'ny districtny Farafangana. Misaotra monsieur le président. Mialatsiny mety satroka fitenenina fa ozy aho hoe mangara ara aza fenina ao anatiny hoe zao kilowattheure zao tsy hain'ny olona manaraka atsika any zany fa teneny hoe raha zao izy a dia 0 ariary, raha zao izy a 600 kilowattheure dia zao any prix aloha dia iza ny mangala ny relevenareo ary fantatrinay raha retenu à la source zay satria izay le zavatra andrasanay raha tsy tiana le hoe ono a dia ataovy transparent valiteny zay avy any aminareo. Sotra. Ya. Moa mbola misy hamaly sa efa tapitra ny fandraisam-pitenenana teo monsieur le ministre. Angamany mialatsiny Andriamatoa solombavambahoaka voafidy tao Mananjary tena diniko tokoa namaly an'le izy teo. Voalohany mahakasika ny Vima ho avy aminao ny contrat ny Vima. Faharoa mahakasika ny parc solaire efa voavaliko teo ary ny fahatelo mahakasika ny projet PAHEP dia efa voavaliko tany aloha ihany hoe ho afainganiny reny ho atao reny.
nisy fangatahana solombavam-bahoaka teo hoe mba atao amin'ny teny gasy le valiteny teo atao traduction zany. Azafady. Fitiniko angamba lisy fa tsy voadikako daholo Dominique groupe action. Fitiniko angamba le voatenin'le namako teo satria tsy voadikako daholo tsy voanoteko daholo izy rehetrarehetra fa mikasika ny fahatapahan-jiro any Antala. Mahatonga an'le fahatapahan-jiro any Antala dia ny tsy fahampinana tsy fisiany gasoil. Marihana moa fa ny JIRAMA tokony miantoka ny gasoil raha ny fanarahana amin'ny JIRAMA. Délestage économique zany no misy any Antala fa tsy délestage technique. Zay topo. Tsy afaka any amaly an'izay topo. Misy vahaolana avelako ho valiany JIRAMA izy angamba. Kasika an'le batterie nantaninao teo valiteny loika teo moa dia hoe vonony zay nanao an'le batterie fa le entimanana zany satria le délai de paiement JIRAMA somary lavalava dia tsy ampy le trésorerie anay afahanay manao an'le fisamborambolana amin'ny banque afahana manao zay projet zay voalohany faharoa mila mifanaraka amin'ny JIRAMA hoe zao ny fomba anaovana anazy. Fa le délai de paiement mihitsy zany tena problème masakana amin'io resaka batterie io. Le resaka Jovena teo zavatra voateny teo moa dia hoe roapolo isanjato ny gasoil zay vidiny JIRAMA ihany no any Jovena gasoil hoa roapolo isanjato ihany ary tsy manana an'izay taremarika 7,000 zay ny aty amin'ny JIRAMA fa mety diso angamba an'izay tompoko. Ok, député Panchard, ça fait. Ni kasika ny vidin gasoil 3800 ariary ny vidin gasoil miampy frais d'approche etc. Satria arakaraka an'le toerana misy le anaterana an'le gasoil lista. Misaotra tompoko, izao isika dia hanohy ny fandraisam-pitenenana ary omena satroka ianao honorable Nasira Julien. Mangataka ny JIRAMA agnazava fa mbola tsy vavaly le niny Antala teny mikasika 7 heures de temps délestage mitaky ny vahoaka n'Antala alagna JIRAMA tokony lamaly zay. Zare mi JIRAMA zay tokony lamaly zay. Monsieur le Président. Tapitra ny satroka, omena satroka ianao honorable Fidy avy ao amin'ny 4e arrondissement. Misaotra betsaka Andriamantoa miala tsiny tompoko. Zany eny teo fa manaraka an'izao manerana Madagasikara dia anisan'izany vahoakako. Nisy olana maromaro nanontaniako teo amin'ny 4e arrondissement tsy voavaly. Faharoa maro ihany koa mifanontaniako teo vitsy ny voavaly. Za zany eto mangataka hoe tsy voavaly daholo ve zany le fanontaniana napetrako teto satria ohatrany tsy fanta. Za tsy dia hoe mpanohatra nefa manohatra sa tsy mpanohatra tsy haiko ny ilazana anaty solombavam-bahoaka ity dia tsy valiana sa hoe isy hovaliana ara-taratasy ve sasany zay fotsiny zany mba le mila fantako satria vitsy ihany ny voavaly tamin'le anaty eo dia ohatrany hoe lasa manahirana dia ka mangataka mba hovaliana tompoko misaotra tompoko. Omena satroka honorable Fano avy amin'ny district Nosy-Bianal. Ny anahy zany misy tsy voavaly le mangataka mba 24/24 ny jiro any aminay dia mba mangataka monsieur le ministre mba valiana. Ia, izao isika omena satroka aleo andeha le izy tara eto omena satroka nareo rehefa nanjao fitenenana tokony tsy manao alefasy omena satroka farany honorable Bismarck. Ny anahy koa misy sy voavaly manko monsieur le ministre hoe na zany na ve le contrat rehefa simba le groupe sa mbola mitohy ihany fandoavam-bola. Manohy ny fandraisam-pitenenana isika zao dia voarainy zareo zay satroka nareo zay dia rehefa mamaly rehefa aveo izy mamaly an'izay. Omena fitenenana honorable Andriamaharmanana 7 avy ao amin'ny district ny Fianarantsoa voalohany.
député Setarajoel avy ao Fianaratsoa voalohany. Miarahaba président, miarahaba Andriamatoa ministre. Ny fanontaniana petraka voalohany aloha tena tonga dia miankina amin'ny JIRAMA fa tsy amin'ny ministère. Afatra le izy nefa hitako hoe rariny ihany le afatra. Nisy ankizy nanao concours tao aminareo a niditra amin'ny resaka na call center dia ohatran'ny contractuel izy io dia tapitra le contrat zany a dia mitaraina le ankizy satria fantatritsika ny tsy fisiana asa amin'izao fotoana izao ka raha ankizy efa nanana n'ilay traikefa inona indray ny tokony mbola hoe anaovana concours manaraka. Zay zany mba hevitra hoentiko ho anareo ho anivon'ny JIRAMA. Ny Fianaratsoa manokana mbola resaka JIRAMA ihany le izy. Misy an'le hoe taxe sy le surtaxe. Le taxe moa iny efa nazavainy monsieur Arnaud teo ihany nefany a tsy dia tena mazava tsara amiko le izy satria izao ny antony tsy manazava an'le izy tsara amiko a izahay a mbola misy any amina 18 fokontany tsy misy jiro. Ianao monsieur Arnaud efa talia tao ianao dia fantatrao tsara zany. Amin'ny JIRAMA moa le fanontaniana fa hoe manara-loatra fotsiny eo anao dia lazaiko aminao le izy. Fantatrao tsara zany hoe fokontany mbola tsy misy jiro nefa ao anatin'ny commune urbaine ny Fianarantsoa le izy. Dia izay manao ezaka miara-miasa amin'ny ben'ny tanàna amin'le hoe ordre de paiement reny a ahafahana manatateraka fa ny JIRAMA tsy manana fitaovana ary milaza mihitsy fa tsy afaka manatateraka. Dia nefany a rehefa nijerenay le izy efa nisy nampiasaina aloha any amin'ny 2 milliards d'ariary ihany ny surtaxe, any amin'ny 3 milliards d'ariary ihany le taxe. Dia nefa mahagaga ahoana ny tsy ahafahanay a manitatra an'le jiro a any anatin'ilay fokontany. Nefa ny raha tsika anao fanovana tsika mpandroso an'io commune urbaine ny Fianaratsoa io a sur 53 fokontany a any amin'ny 18 fokontany tsy misy jiro. Mamenatra ihany zany raha ohatra ka hoe amin'ny io district lehibe any Fianaratsoa io monsieur le ministre fa tsara mba jerevana akaiky zay monsieur le ministre. Ny resaka rano indray a Fianaratsoa moa zany mijaly rano mandra-pavitan'le an'ny paheby le fisintomana ny rano matsiatra dia mijaly rano Fianaratsoa. Fa ny JIRAMA nefany a anisany manana an'le famatsian-drano fa saingy simba tsy maharaka le pompy ana surface ireo zany misy anankiray tena efa tsy maharaka dia tokony mba soloana vaovao a io resaka pompy io. Efa nresahako ihany zay fa tsy fantatro ny hevitra natanterahana an'izay Andriamatoa ministre fa tena mijaly rano a io tanàna ny Fianarantsoa io. Ny resaka jiro indray amin'ny misy groupe ny Henri Frezy ao anankiroa nipoaka le groupe. Rehefa mipoaka le groupe a 1,2 mégawatt anankiroa reo ka rehefa maina io tsampony rano any anamorona dia tsy maintsy hiakatra ny délestage, tsy maintsy ho betsaka ny délestage ao Fianaratsoa ao. Dia tokony mba jerevana akaiky izy io satria tsy fantatro moa izay fifanarahana fa araka ny tatitra henoko dia hoe ny Henri Frezy manao an'le entretien n'le groupe ka raha simba le groupe zany a tokony mba amboarinareo le izy satria any amin'le vahoaka foana ny fiantraikany a fa eo ihany moa ny fifanarahanareo amin'ny JIRAMA fa ny vahoaka no mizaka ny fiantraikan'le izy. Zay ihany angamba ny anafa tsy dia manana zavatra lavabe ho resahana fa tokana sady tsotra ihany le izy mba hoe ahafahan'ilay jiro miverina tsara sy ny ahafahan'ilay rano a mahazo an'ilay pompe vaovao zany dia vita le groupe anankiroa ireo. Mankasitraka tompoko. Mankasitraka honorable. Izao dia mandray fitenenana ny honorable Rakotoarimanana Patrice avy ao amin'ny district ny Andilamena. 10 minitra tompoko. Ya, misaotra Andriamatoa filoha, miarabanao Andriamatoa ministra, miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminao reo. Tonga dia JIRAMA Andilamena ny tiako resahana satria solom-bavam-bahoaka voafidy tao Andilamena. Mikasika ny jiro zany a ny JIRAMA dia ny prestataire de service Locapro moa no mampagnofa groupe électrogène ao zany. Ka ny zava-misy Andriamatoa ministra dia
misy groupe électrogène efatra ny miasa ao a fa groupe efa matimaty daholy zany hoe tsisy azo raisina zany reo a fa dia nivokany moa dia délestage ka ny angatahanay Andriamatoa filoha Andriamatoa ministra dia mangataka groupe vaovao 300 kilowatt zay ny angatahanay satria efa ela zay nangataka an'izy io a dia groupe occasion fogna ny tonga ao ary angamba io loka pro angamba tsy hainy le vaovao sy le occasion angamba any le olana dia mahatonga an'izy io zany ary raha nandalo tagny ny premier ministre Tsay tamin'ny fotoanany dia nanome baiko hoe atao 24/24 ny jirona andilamena ary nitaterahana zay nandritry ny volana maromaro dia amin'izao fotoana dia niverina tamin'le talohan'izay zany le izy ka angatana zany ny amerenana an'io a 24/24 satria zao mamono olona monsieur le ministre io jiro io délestage satria misy bloc opératoire ao a ka raha amin'ny ora fandidina tsy misy ny jiro efa be n'olona maty tamin'izany ka mba tokony hojerena zay ny rano moa efa niresahako teto tamin'ny rakontra tamin'ny mama gouvernement teto regny a fa tsy ary fantatray vahoaka n'Andilamenana nihinana rano fisotro madio zany tsy misy nefa izy io dia tsy mila trohana amin'ny motopompe fa rano avy ary amin'ny lohasan-tanety any tataza-potsiny zany hoe nomeny Zagnahary maimaim-pogna fa miankina amintsika fogna ny agnasoa ny vahoaka n'Andilamena amin'izay lafiny zay mikasika an'ilay fagnazavana nataony syndicat-ny mpiasan'ny JIRAMA teo raha azoko zany ny olana dia olana ara-pitantanana sy olana araka lalàna ka ny vahaolana amin'io zany dia ny mpitantana mila mangarahara ny fitantanana zay atao zay fogna dia vaovah io olana JIRAMA io ary ny lalàna zay hitanareo lalàna fa misakana ho amin'izany ho tombotsomba hoaka amin'ny jiro sy rano alefaso aminay ty agnovanay ananjy ary ianao moa Andriamatoa ministra efa nagnambaranao fa sa dia vognona koa zay ary sa mihoatra anao zahay amin'ny fagnovana ny lalàna hambotry vahoaka amin'ity firenena ty verenako kely le mikasika an'Andilamena teo dia amin'ilay hoe efa na mavelombolo monsieur Andriamatoa ministre le valiteny namenao le hoe ahazo parc solaire daholo ny district tsirairay ary Andilamena moa fa tafiditra tagnatin'le 45 fa saingina palahelo ambanimbany grady angamba ny vahoaka n'Andilamena par rapport amin'Antananarivo na ny antsemana n'Antananarivo tia le ny anay efa voatondro ny daty tokony ametrahana anazy ka mangataka zay Andriamatoa ministra mba avereno ary mba omeo daty zany zay amin'izao ny ametrahana le parc solaire Andilamena fa ny tany efa vonona misy tany 3 hectares ao nandanina vola nagnano aménagement efa près Andriamatoa ministra ianareo ny andrasana ny amin'ny zay iverenako ilay fagnambarana nataon'ny syndicat raha azoko tsara ny olana dia amin'ny mpitantana sy ny mpiasan'ny JIRAMA zany ny problème ary indrindra fa io le DG vazaha be io zany tapitra ny 10 minitra mankasitraka honorable omena fitenenana avy hatrany ny honorable voafidy tao amin'ny districtany Miaranarivo Rakotondrasoa Fetra monareo azy ny micro fa manjary
mandeha dia mandeha ny fotoana. Président, Monsieur le Ministre, sy anareo mpiara-miasa, ny intitulé an'ny fotoanantsika androany dia hoe resaka contrat mikasika an'ireo fournisseur ny JIRAMA amin'ny resaka énergie sy ny plan de redressement ny JIRAMA. Zavatra mahagaga adiny efatra zay, Monsieur le Ministre, dia mbola tsy nisy na dia ataoko hoe vakirokan'izany ary. Tao anatin'ny fanazavana izay noentinao, mahatonga ny solombavam-bahoaka mbola mitaky hoe inona ny contrat atao amin'ireo fournisseur tsirairay, satria dia ny resaka mandeha any rehetrarehetra any dia milaza fa mambotry ny vahoaka malagasy ny contrat misy eo amin'ny JIRAMA sy ny fournisseur. Ka ny fournisseur ihany koa mba manana occasion anazavany hoe aiza marina ny tena olana amin'ny fanatanterahana an'ireo contrat ireo, iza no fautif, misy vola tsy voalova ve ao sa inona ny tena olana. Monsieur le Ministre, raha baolina izy tia dia efa mi-temps. Ny antony, ray volana sy 2 andro sa 3 andro zay no efa lasa. Ny tena olana dia nampianarin'ny tena an-dalambe hoe izao dia izao ny vahoaka malagasy. Raha amin'ny distrika misy any amin'ny faritra Itasy efa niresahako foana izy ity, fa avo 2 na 3 eny ny amafiny ny fahatapahan'ny jiro ao amin'ny faritra Itasy. Mba misy vahaolana ve Monsieur le Ministre tahaka n'ilay teny an-dalambe hoe izao dia izao. Saotra tompoko. Makasitraka honorable, izao dia omenany honorable Rakotoniaina Lova Marie avy eo amin'ny distrikany Miandrovazo ny fitenenana. Saotra Andriamatofilo ary mamerina ny araba. Za mora nanao satroka tamin'ny nandray fitenenana teo dia ohatran'ny tabatabain'ilay député namana nefa tena mitombona be ny resaky député fetra teo hoe n'ordre du jour tsika androany dia le zavatra andresana teo tsy roitina tsony iny zany fa efa zay izy. Kanefa ny moa nomena fitenena dia tsy maintsy andray ihany satria mba samy manaroatra amin'izay zany, ny sasany miteny hoe dia zay tsy teniny anay. Ka eto aloha dia faly mahita ny dokotera ato zay mahafantatra tsara amin'ny Miandrovazo, hitako akaiky ministre ao niarany azy zay tamin'izany taloha dia mafitabe dokotera, mafitabe nareo fa ny Miandrovazo manokana aloha zany raha ohatra ka akoatran'le nresahany député fetra teo zany io takina mihitsy iny hoe tena tokony atao iny androany satria izay ny anton'le fisian'le fivoriana. Fa raha ohatra Miandrovazo manokana zany dia mitovy amin'ny distrika rehetra mba ataovy 420 ora isa 24 sur 24 amin'izay kosa le izy, satria ahoana raha taloha vita le izy dia zao ny tsy vita. Zany hoe lasa niempotritsika zany nandritra ny taona maro 24 heures sur 24 heures, zao 16 heures sur 24 dia mba miempotra indray zany fa tsy mandroso, dia mba ataovy amin'le 24 sur 24 satria raha ny vaovao azo dia efa nahazo groupe vaovao zay dia tokony hoe tsisy problema zany ara teknika fa ny fampandehanana azy arak'le tokony izy zany no takina. Dia eo koa ny parc solaire efa hitako eo moa le valitenao Andriamato ministre ao anatin'le 7 zay dia tokony satria ny tany efa vonona rehetrarehetra araky ny distrika hafa teo dia tokony efa andeha koa zany io mba hamana n'le olany ny herinaratra. Fa ny anankiray farany dia ity le commune sasany misy an'le prestataire hoe efa niany io ohatra hoe commune Ambatolahy dia hoe efa niery io an'izao satria zay nomen'ny adhère azy zany le commune dia tsisy afaka miditra ntsony nefa le fanatanterahana mitavozavoza ka tokony hoe raha fa tsy mahavita le orinasa zay sélectionné atao amin'ny adhère dia tokony soloina satria mangety tambony lakana zay efa ela be eninay zany hoe commune Dabolava ny anina nazo azy commune Ambatolahy anina nazo azy nefa le asa mbola tsy manomboka foana efa matonany. Raha ohatra tsy vitan'le izy dia avereny l'appel manifestation d'intérêt anaovan'ny opérateur hafa. Raha ohatra moa hoe ho vitany ihany le izy dia tokony atao haingana satria mangety tambony lakana araka ny lazaina teo ny commune hafa zay nieritreritra mba hisitraka an'le herinaratra nefa hatramin'izao dia mbola tsy installé reo. Ka zay ngambany amin'ny ankapobeny mba jereo zany reo le commune efa hoe octroyé amina opérateur
dia mba tokony dia marenaingana le asa fa tsy atao mitaraiky be satria zay ny ilain'ny vahoaka. Makasitraka tompoko. Makasitraka honorable. Zao dia mandray fitenenana ny honorable Rakotoniaina Pety avy eo amin'ny distriktan'ny Kalamavony. Ny fototry ny fevriatsika eto dia ny hoe misy hiaratra be ty Zirama ty, ary rehefa miheno teto dia mihita fa tena misy ny hiaratra. Ka aho aloha mangataka voalohany indrindra aminareo sendika, akoatran'izay efa voalazanareo teo, mba hazavao aminay reo zavatra fantatrareo sendikany Zirama, halatra, hosoka, ataony pampalofa gropy, ataon'ireo mpamokatra herinaratra, ataony DG, ka miteraka fatiatiko ao ny Zirama, satria zay ny fotony fivoriana ty eto. Agnareo maharesy lahatra anahy kokoa fa agnareo sy de tombosoanareo ny hafaty ny Zirama satria ao ry veloman'ny vady aman-janaka anareo. Ka hazavao eto azasiana hegna maso. Faharoa dia zao, ianareo sendikany Zirama mangataka ny fialan'ny DG. La zao aminay eto, ina ny antony angatahanareo any DG ny Zirama halainy. La zao eto aby ny hadarana taony. Fa rehefa hainareo ny milaza amin'izay, ngay monsieur le ministre dia milaza aminao, tsy maintsy alaina ny DG. Raha voaporofo ny sendikany mpiasa ny Zirama eto, fa misy halatra taony, misy fitatagnana tsy mety ataony, tsy solo anaiky ny mbola loizany ny asany satria manapotony ny firenena. Ny fahatelo, aminareo mpiasa ny Zirama, sendikany Zirama, misy ve ny fanantenana fa azo arenina Zirama ty, mba lazaonareo eto amina eto ny grande ligne. Raha ohatra ka azo arenina ty, ny asy ny mpitatagna mandalo, fa anareo mpiasa ny Zirama ary tena mahalala an'ity, ka anareo ro angatahanay hoe lazao ny fanarenana azo arenina ve izy ty, lazao ny grande ligne mahakasika an'izay. Andriamato ministre, zao raha ny zavatra efa noheno teo dia fa azo lazaina fa hoe misy halatra agnatin'ny Zirama ty, misy sosoko agnatin'ny Zirama ty. Agnay député tato, azay nahatonga ny fiainana zao, dia efa nanapa-kevitra fa hasangana ny enquête parlementaire. Mangataka aminao hilaza eto fantatry ny vahoaka malagasy fa tsy maintsy atao ny audit. Ary ny audit dia sy handeha manokana fa tsy maintsy assistevany ny député amin'ny enquête parlementaire satria sao dia misy voavidy vola agny. Satria be dia be ny resaka mandeha amin'izy ty, misy resaka mafia ty, misy an'izao ty, misy an'izao ty. Agnay aloha milaza no ny tanindrazanay sy agneky agnaina misy mafia manao akory ty, tsy maintsy dénoncenay. Ngamba mazava zay. Farany mikasika an'le loi 98/032, monsieur le ministre, sy fa andro sy fa fotoagnany ve zao hoe hiveregnany autonomie ny Zirama, zany hoe tena ny zavatra ampiasaina amin'ny Zirama ao dia fanagnany Zirama. Fa azo mino raha mbola kinina amin'ny pampanofa sy raha io ty potiketo ny toekaresika fa sy zavatra hanjary zany eto. Ka mbala zao ny hevitra ao mahakasika an'izay. Zay angambany ny zavatra ary ny DG ny ministère ny laza teo hoe raha misy zavatra déclarena, puissance déclarée 409 nefa ny disponible 232 dia tokony misy pénalisation. Ny fahazahoako an'izay dia zao, na ny groupe tsy nampiasaina na reo fausse déclaration reo tokony takina amin'ireo olo reo ny vola fanalohany Zirama satria efa nohaniny nangalatra reo ka
ka masaky manao an'izay fiagnareo farany mikasika ny kalamavony a adiny 7 ny andehanany jiro dia mba angatanay eo a ko 8 6 groupe agny zao efa près ny toerana hanaovana ny parc solaire izay ngambany a dia aoka ty izy tohony rehefa avy eo fa soa vita ny tety fotsiny sara tompo mangasitraka honorable amizay fandraisam-pitenenana izay a omentsika fitenenana manaraka ny honorable Ramana Anjarasoa Clarisse Eugénie avy ao amin'ny district'ny Vohibe. Miarahaba anao Andriamatoa Filoha sy nareo membre-ny bureau permanent. Miarahaba nareo any amin'ny ministère monsieur le ministre. Miarahaba ihany koa nareo vahiny fournisseur ao amin'ny Jirama. Raha ny enona ny rehetra nanomboka tamin'ny maraina dia ny vola. Zay no olatsika eto amin'ity firenetsika ty. Ny vola dia mbola ny vola ihany hatramin'ny nandiniatsika ny loi de finance tamin'ny herinandro ity ihany. Raha ijeriny any Vohibe ny tenako mariana eto zany fa solombavambahoaka avy any amin'ny districtny Vohibe faritra Irombe ny tenako ary présidente ny commission développement numérique poste et télécommunication. Any Vohibe dia misy groupe efatra fa roa ihany no mandeha. Ireo groupe roa reo dia manome 44 kW ny puissance disponible raha ohatra ka 176 kW ny puissance totale. Izay no an'ny eo amin'ny renivohitry ny district. Gaga ihany na en'ny fandraisam-pitenenan'ilay ramse teo hoe 300 kW no say voalohany no anampiasana Jirama. 300 kW ozy ianao teo ny anay ao anatina tanan-dehibe 176 dia mba tsy mazava amiko le izy tompoko fa ohatrany nanaitra na ihany izay fitenenana zay 44 kW no ampiasainay amin'izao fotoana izao izay misy ihany koa moa zany ny fanapahana amin'ny alina mandra-patongany amin'ny 9 maraina. Mangataka groupe vaovao ny district ary indrindrindrindra mangataka mba hisy ny éclairage public. Iny éclairage public iny moa zany dia iarovana amin'ny tsy fandripahalemana izay mirongatra isaky ny matin'ny jiro iarahantsika malala fa faritra considérena hoe rouge ny any amin'ny district misy anay. Manaraka an'izany zany ilay resaka vola no resahako teo dia efa natsipo tany amin'ny loi de finance ny resaka manao hoe sao lahy Camila jerentsika ny fidiram-bola amin'ny arena kibon'ny tany. Izay misy récession izy ao anatin'ny boky izay nozaraina taminay nefa ataoko angamba fa tsika rehetra io dia mahafantatra fa manan-karena ity Madagasikara ity. Mila jerentsika kaiky zany io ahafahantsika manentsina ireo fandaniana isan-karazany indrindra ny amin'ity énergie ity ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Mitodika aminareo amin'ny Jirama ny tenako raha ny enona ihany koa ny resaky ny syndicat sy ireo témoignage isan-karazany dia any amin'ny bonne gouvernance angamba no hitako tokony hojereniny ao amin'ny Jirama akaiky. Amin'ny mahafilohan'ny vao miara-misahana ny teknolojia numérique dia manontany tompoko any amin'ny DG ny Jirama manao hoe aiza ho aiza ny transformation digitale ao amin'ny Jirama. Any amin'ny fomba fitantanana ny personnel any amin'ny fidiram-bola sy any amin'ireo processus métier rehetra efa nanomboka ary aiza ho aiza raha évaluena ny transformation digitale satria fatatsika tsara fa io dia mampiala mikolikoly mitondra fomba fitantanana misy ny traçabilité izay andrasantsika rehetra ary indrindrindrindra mety ahitantsika zavatra mety tsy hitatsika amin'izao fotoana izao mety ahafahantsika manarina
na dia amin'ny ampahany any aza ny olana ao amin'ny Jirama. Farany dia mitodika aminao ao Andriamatoa Minisitra, nilaza ianao teo mikasika ny teboka telo entina anarenana ny olana misedrain'ny firenena amin'izao fotoana izao dia ao ny foiezaka. Izay efa natomboka ary ataoko angamba fa tsy misy tokony iainany amin'izay ny zavatra tiako fantatra zany sy andrasanay solombavam-bahoaka dia ny hoe azo atao ve no mametraka cartographie ny Madagasikara. Isaky ny tonga ny dinganao hoe vita ny foiezaka dia reto daholo ny ménage fa mirehatra jiro. Isaky ny région tompoko satria izahay io dia mahazo fanontaniana rehefa tenenin'ny vahoaka fa hoe tsy milaza ny marina. Mba ahitantsika ny fivoarana tsikelikely rehefa tonga ihany indray koa ny moyen terme dia reto indray no mahazo jiro ary tokony afaka jeren'ny vahoaka manontolo hoe Mangasitraka honorable omena fitenenana honorable Randriamalala Tony district ny Tsaratanana. Honorable Ralambo Zafy Mbololona moa tsy eo andria tsy voafetra tsy eo izy. Manaraka honorable Randrianantenaina Olivier Anthony José tsy eo. Honorable, nisy fandaminana teo fa zay tonga tafara zany any afara vao mandray fitenenana fa zay ny voasoratra ato. Misy mandray anarany zay tonga ato dia amle vague ary afara zany no nasiny anao. Matoky anao zay honorable dia omenanao ary zany ny fitenenana. Fa i honorable José tsy eo Antsirabe dia anao zany zao ny fitenenana. Makasitraka monsieur le président miarabanareo ery amin'ny vahinina saina eo amin'ny Marolambo manokana aloha ny dirako dia avy eo miverina eraky Madagasikara. Ho an'ny Marolambo maty efa 5 andro zany groupe ao tamin'ny 13 novembre. Izao za eto vao maheno vaovao ndray hoe mbola voeny andalana ny teknisianina sy ny pièce. Inona kay ny olanareo satria ny mpiandraikitra mahay dia mametraka secours folo ny vady ihany ny raharano fiangonana hoe aza doublena fa ny groupe kosa dia tokony mba doublena fa zao zahay 15 jours tsisy jiro mbola hoavy ny fotoana narenana an'io dia mbola 4 jours zany io vao vita. Ny faharoa mbola ao anatin'io ihany no ilay alaviran-dalana dia tsy hainay intsony hoe 4 heures de marche par jour ka i Marolambo io fa ny tena andehanany jiro matetika raha complet ny gasoil dia amin'ny 12 amin'ny 14 ora zany hoe amin'ny 2 tolakandro ka hatramin'ny 10 alina. Raha maheno district manodidina 20 heures sur 24 ohatra ny manoro nenay zany 8 sur 24. Mba rectifier ho azafady fa samby malagasy mitovy ary raha mandeha menamena daholy fa tsy mety kosa raha izahay miaina délestage lava loatra. Noho izay antony izay dia tsara ihany mba anaovanareo fanadiadiana hoe raha mitombona le heure de marche nakaiza ny ambina gasoil ny vangongo satria misy fotoana Marolambo adiny 3 ihany mandeha ny jiro rehefa presque sy voatatitra ny gasoil dia aiza zany ny ambin'ireo gasoil reo fa mbola tsy nisy jiro tany aminay ka récupérer ny heure de marche fa rehefa tsy ampy ny gasoil dia tapitra. Iny voalohany. Faharoa parc solaire efa niteneninao teo hoe ho atao fa ny any ampiko anazy dia zao nisy asampokon'olona
nanaovana an'le terrain ao anaovana an'le parc solaire dia mitaky ireo fokon'olona reo hoe aiza tokoa kay le atsemboanay député fi raha ty ohatra ny miemotra foana dia mba meo daty somary mazavazava kokoa fa efa vonona ny terrain efa nidiovon'ny fokon'olona izy io dia tokony ho priorisena ilay distrika tena lavitra satria raha miditra fotoam-pahavaratra dia sahirana be mianaterina anazy indrindra fa mampiena ny fandaniana rasolika ny fahavitana izy ity ny fahatelo a dia mahakasika ny fitsonjovana zavatra lavitra be oabolana matetitetika fieno le hoe ovinakay ny olany ny alatsinanana ary any antsinanana daholo misy an'io projet hianteheranareo amin'ny jirama io na volobe na saofika fa inona reny responsabilité anareo hoe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana satria raha vadinareo ilay jirama azany rasana ny environnement iandraikitra an'io fa ho maina ndray ohatran'ny atondeka-leka dia lasa tsy haiko fa tokony misy responsabilité maromaro kokoa amin'ny fitandrovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fambolen-kazo sy ny sisa ialana an'izay satria ho maro ny rano ritra miresaka ny saofika ombako manana le teny tao hoe tokony hahazo zavatra maromaro amin'io maro lampy satria reny ranony saofika dia manasaraka anay a amin'ny nosy be anala farany dia idira misimisy kokoa amin'le ankapobeny tokony jerena ihany ny ao amin'ny jirama ao satria indraindray sao dia le ekipa no migafy fa misy rano tokony andeha ivatoerana nefa tsy mandeha mihitsy ohatra tanjom-bato iny sao dia tokony jerevana par ekipa reo fa misy ekipa migafy dia ho tazana eo ihany hoe rehefa ty ekipa ty no miasa mandeha ny rano fa rehefa ty no miasa tsy mandeha ny rano mitovy amin'izay ihany koa ny jirama amin'ny resaka jiro zay farany a manantena izahay fany amin'ny projet décime dia isitraka commune maromaro io Marolambo satria électrification rurale io azadino io Marolambo na dia tsy manana mpiasa ao amin'ny décime aza fa tena mba ilainay izy io misy trangan-javatra ihany koa tokony arahanareo maso dia ny fiparitahany batterie mandeha panneau solaire eto sy aroa be loatra ny tanàna may vokatry ny fisargena panneau solaire sy batterie ka mipoka misy andraikitrareo izy io amin'ny fanarahana ny kalitao an'ireny zavatra reny fa lasa ngeza be ny riska izay angamba ny azo resahana fa arinaka ny fahitako anazy fa misy vidy batterie ngeza be ay zavatra hafa ny ao anatiny rehefa sokafana kely fotsiny misy tona brique misy ny ao anatiny a matetika hitanay any ambanivolo zay dia mba manana re anareo a contrôle de qualité mba ialana amin'le arinaka mankasitraka tompoko mankasitraka honorable mbola tsy folo zay fa mandray fitenenana manaraka honorable Todsoa Idéaly tseo honorable Randji Arson Maurice Lucien voafidy tao amin'ny district ny Mananjara. Mananjara. Saotra nanome ny fitenenana monsieur le président, monsieur le ministre sy ny équipe ilana volonté politique ty resaky ty monsieur le ministre. Dokotera ny asako. Rehefa nitantara teo nareo dia napetrako ny diagnostic cancer ny mahazo asika ty. Ka izao monsieur le ministre. Iray ty sy vitangovo fa tena mila vavaka izy ty. Tenin'Andriamanitra dia niteny hoe sy nomena fanahy osha sika fa fanahy mahery vavaka ao anay zay vavaka ao anao zay monsieur le ministre hitondra fanavozana amin'ity fireneny ity. Alléluia. Sy verina amin'ny fanazavan'ny questeur 3 teo ho an'ny Mananjary fa le groupe jeune Vima zay mifangaro ny gasoil sy ny menaka ao amin'ny cartera no miteraka an'le délestage tournant amin'izao fotoana izao mampikaikaika ny vahoaka ao Mananjary ka mba mila amboarina faingana monsieur le ministre. Nanao extension ny Jirama ao amin'ny commune rurale atao hoe Saravary. Dia zao ny éclairage public amin'iny commune igny tena mbola sy ampy be monsieur le ministre. Dia zao mba mila ihany koa izy ireo branchement mora ho an'ny fokon'olona satria tonga eo Saravary le ziro visiny mba misitraka an'le fahatongavany ziro eo commune rurale ny Saravary. Solution, monsieur le ministre. Tompon'andraikitra voalohany teo amin'ny faritra Vatovavy taloha.
mba asa miketrika hoe ahoana satria firenena raha manana izy ity dia zao a mba tendray anjary zahay amin'ny redressement ny girama nahita partenaire zahay ka izao sokafo ny varavaranao fo any aminao zahay mety amintsika le partenaire alleloia sy mety amintsika aheriko any Europe ary zareo a saotra tompoko lahy makatelina tompoko vavy mankasitraka honorable mandray fitenenana manaraka honorable Ranjiata Hina Malala Livasoa eny tompoko district ny Betafo misaotra monsieur le président miarahaba anareo partenaire sy ny ministre ny énergie fo ihany ena satria efa betsaka ny voalazana indrindrindra ireo namana reo misy projet lead tao ny fifatry vakanakara district ny Betafo fa rehefa efa vita ny installation fa rehefa anao branchement any an-trano dia tsy misy compteur misy fokotany commune BDB tsatoka fotsiny eny ny fil miaraka amin'ny courant force fa tsy ampiasaina le izy efa plus de 8 mois 7 mois iaraha iombonako ihany koa le fangatahana teo hoe misy efa 5 taona 9 taona ny compteur ny devis aloha fa tsy tonga ny compteur hatramin'izao makaiza le vola zany rehefa tsy vidianina le compteur zay ny jirama no vidy azy fa tena miandry ela be PN fa tsisy branchement hatramin'izao ny resaka problème anjirama fahitako azy araka ny teny docteur Maurice Teo dia resaka cancer resaka politika mihitsy le izy taoarinan'ny ajustement structurel dia ny resaka privatisation excessive fa nysosokevitra tompoko dia makany hoe ataovy renationalisation ny secteur ny énergie sy ny hydrocarbure alao fanjakana mihitsy no manafatra carburant avany Iran avany Arabie Saoudita fa tsy miaraka amin'ireo privé zovenasianareo dia sady ny jirama koa no menao anjirama amin'ny fanjakana dia mba mena ny koa fa matory amin'janony eo na dia niny explication ataony misy tombony ao fa raha tsisy tombony ao efa nialy reo manadio tena izy eto hoe aka zay manapinjirama manana an'izao mana conviction fa matory eo mbola mijanony eo mitakiky tanjirama manana intérêt izy io tsy marelo amin'izay intérêt fa tokony ho an'ny vahoaka malagasy ny jerentsika tena renationalisé eo mihitsy ny jirama sy ny fanafarana carburant eto a Madagasikara dia afaka io fanaovana raha misy zavatra ilaina akory ka tsy eo président dia afaka amin'ny tena zany na 12 minitra azy farany tena farany ena raha misy andraiky tsy ilaina anteny miera monsieur le ministre ahafahana manafaka ny vahoaka amin'ity délestage ity zao voniny zahay na resaka lalàna io na zavatra tahaka hafa fa tena mijaly le vahoaka resaka délestage manohana anao foana mampaheriky fa mafy ny asa marina ny fanamarinao teo hoe BDB ny zavatra efa tsy nety olo dia anao no mizaka mivokany amin'izao fa eo foana hiara iasa mba hahafahana mijery zay tena tombontsoa amin'ny vahoaka fa tena makana amin'ny fanovantsika izao misaotra tompoko lahy makasiraka tompoko vavy alleloia ana zao larana faraka amin'ny 10 président misaotra betsaka ny député Livation tao voafidy tao Betafo araky ny fandaminana ato moa dia omena fitenenana mamaly ny fanontaniantsika Andriamatoa ministre eny ary fanontaniana maromaro no mipetraka teo misy any tonga dia hovaliko avy hatrany raha ohatra ka hoe mahakasika ny rano misy ananako valiny misy tsy ananako valiny ka zay tsy ananako valiny dia ho alefako valiny antsoratra anisan'ny fanontaniana mipetraka teo raha simba ve groupe dia mbola payena raha efa nandoavantsika vola zany dia tokony averina satria zavatra tsy nyconsomentsika ao dia misy an'le hoe 24 heures sur 24 mihezaka zay fa problème aloha zao dia zao misy problème matériel zay tsy afaka mitatitra ny
gasoil zany makaty avy any Tamatavy makaty Antananarivo. Zay matériel moa zany tatitra eo amin'ny 15 000 mètres cubes. Sarotra be zany zao le approvisionnement resaka logistique pétrolier surtout mandrapatonga aty amin'ny stockage aty. Fa rehefa miverina am'lony io rehefa miverina am'lony matériel miverina am'lony daholo ny approvisionnement dia miverina am'lony koa ny famatsiana solika surtout eny amin'ny any amin'ny faritra maro. Eo any koa nisy ny resaka teo makasika ny groupe ny Henri Fraise efa eto izy dia aloha izy nasiana mamaly an'le izy. Nisy fanontaniana maro teo ny antefa tamin'ny Jirama ihany koa dia alohan'ny Jirama ny amala azy. Nisy fanontaniana teo hoe olana ara-pitantanana ve no misy eo amin'ny Jirama? Misy olanao fa hoe ny DG-rery ve no mahavita manapodika ny Jirama? Inoko angamba fa tsy izy rery fa izy misy olona maromaro ka lao ny audit no anamarina hoe iza sy iza ary io tsy audit raha ihany nataontsika ao. Misy ny audit de gestion, misy ny audit financière, misy ny audit technique. Araka ny voalazanao teo Andriamatoa Solombavam-bahoaka Pety hoe drasalony misy an'le hoe izavy reo mampanofa groupe auditentsika reo. Eo any koa dia hoe le resaka enquête parlementaire araka ny tenyle misy fomba fiten'izay que demande le peuple. Alao isy an'izay, alao isy mangarahara tsy mianja afa-tsy zay zay. Ary araka ny teniko teo ary averiko foana ihany koa nareo mangataka audit ho atao ny audit. Efa en procédure hanaovana an'izany audit izany zahay. Ary io isiny mangarahara misy ny audit nataon'ny inspection générale de l'État ny IGE, misy ny audit atao ny Cour des comptes, misy ny audit interne ary misy koa cabinet d'audit sy ekeny rehetrarehetra. Ary ataontsika mangarahara zay valy ny audit eo dia efa zay koty ny vidiny zay rehetra tsy nahomby tao anatin'izany audit izany dia esorina rehefa hita ka tsy hoe tsy efficace. Misy ihany koa le hoe contrat fournisseur, misy fournisseur maromaro izy eto. Ao aloha metsika ny zareo ny fitenenana tsiraidray. Alao izy ny anazava zay azo avaina eo makasika ny contrat. Misy ihany koa le hoe vahaolana zao dia zao. Ny vahaolana zao dia zao ekeko ane iny. Tsisy tsy mitaky an'izany ange may maritsika na ohatra hoe bouffe rapide dia zao prêt à porter zao dia zao. Ny amin'ny Jirama efa miezaka izay miaraka amin'ny Jirama ministère sy ny Jirama mametraka vahaolana ny hoe zao dia zao angamany za tsy amin'ny toko fitakanareo zao dia zao dia hiverina 24 heures sur 24 daholo ny eraky mifaritra hoe zao dia zao dia tsy hisy antsony ny coupure hoe zao dia zao dia tsy hisy ny délestage any amin'ny faritra maromaro fa ny azonay atao dia hoe ahena zay tokony ahena atao zay tokony atao mba hisitrahany vahoaka malagasy jiro zany. Teo ihany koa le resaka plan de redressement, efa resaka le plan de redressement nisy aksanake efatra ngeza-be angambany efa nyteneniko teo fa tsy haiko hoe tsy tafita tsara angambany le izy dia averiko ihany tsy reraka koa mamerina le izy mba ho azoazo tsara moa zany dia voalohany efa namelabelatra an'le izy teo fa reto le aksa efatra ngeza-be voalohany rétablissement de l'équilibre opérationnel au niveau ny Jirama, faharoa resaka modernisation ny infrastructure zay efa nazavaiko teo, fahatelo ny réduction ny subvention de l'État zay omena ny Jirama, fahaefatra ny effacement ana dette ary ao anatin'izay dia ny objectif zany hoe afaka 10 taona dia équilibré ny Jirama tsy misy dette intsony ary afaka mifonctionne afaka mampidi-bola manomboka mampidi-bola amin'izay zany. Ao anatin'izay zany misy plan d'action ka le plan d'action angamba mety tsy voalazako. Ao anatin'izany ohatra hoe ny fanafainganana n'ireo projet solaire anisy remarque kely angamba mahakasika le tombotsoa azo avy amin'ny solaire ohatra hoe manao parc solaire na 100 mégawatt zao tsika 100 mégawatt crête dia afahantsika miproduire zany eo amin'ny 1 mégawatt crête zany mame 1 mégawattheure par an. Raha 100 mégawatt crête zany dia afahantsika mahazo 190 mégawattheure par an dia afahantsika manangom-bola zany eo amin'ny 46 millions de litres na gasoil isa-taona na afahantsika manangom-bola zany eo amin'ny 184 milliards d'ariary. Zay zany mahatonga ny hoe anisan'ny politika ny fanjakana amin'izao zany
dia ny fiompanana kokoa makany amin'ny solaire ialana amin'ny resaka gazoal ary ho an'ny groupe izay farana dia groupe mandeha amin'ny huile lourde fa tsy groupe mandeha amin'ny gazoal ialana amin'ny alatra gazoal satria fatatsika fa ny huile lourde dia tsy afaka atao amin'ny tomobile io zany efa nisy stratégie teo aloha teo hoe io le hoe manafatra gazoal nalokona maitsomaitso io nalokona menamena zany io dia hita foana hoe misy ny halatra ary araky ny tenin'ny ramatoa député teo dia misy ny projet maro afahana manao ny digitalisation afahana manaraka les quantités avant dépotage sy ny quantité livré afahana manaraka an'ireny ka ny fialana ihany koa fampiasana gazoal miditra amin'ny huile lourde satria ny huile lourde dia voalohany tsy azo ampiasaina amin'ny tomobile ary faharoa n'ireo huile lourde ireo dia mora lavitra noho ny gazoal zay afahantsika zany manao économie na 41 millions de dollars isa-taona raha manao an'izany économie zany tsika ao anatin'ny roa taona zany tsika dia eritreritra anao économie na 82 millions de dollars izay afahana amin'ny réinjecté an'iny zany ao amin'ny jirama afahana mandoa ny trosa ny jirama ary amin'le trosa moa zany mbola isy ny audit ao anatin'izany ohatrina marina ny vola tena tokony ho alohantsika fa tsy hoe ity ny vola tokony aloha dia jerena hoe ohatrina le marobola ao fa io zany tsy hoe zay teneny tsy hoe mihaino lakolosy tokony tsika fa anao audit tsika hijerena hoe anao comparaison anao rapprochement dia zay valiny audit eo ity marina le tena tokony alohan'ny jirama dia izay no alohantsika misy ihany koa teo ny resaka le hoe mahazo marché le orinasa tamin'ny taloha zany hoe mahazo marché izy tsy mandeha akory tsisy ny plan d'exécution rehefa hita fa orinasa fa tsy mahavita dia sorona amin'le izy jerena ohatra hoe natribuena tamin'le marché angambany tany amin'le procédure na passation de marché angambany nisy olana fa amin'izao zany zay au niveau ministère dia mametraka condition izay tsy azo itovirana zany mahakasika an'ireo passation de marché manomboka any amin'ny signature na MOU signature na contrat problème manko le olona zao tsy manam-bola izy fa le signature avy manao signature na contrat avy aty aminao zany izy dia iny ento mitady vola ary anisan'ny hoareniny zany tsy hoe tsy manome fahafahantsika ho an'ireo mpandrara indrindraindrindra fa ireo mpandrara national afaka anao investissement amin'ny resaka solaire fa izy zany décision fanapa-kevitra entitra afahana miattribuer marché na olona ray mba tsy isin'izay hoe efa attribuer tamin'ny orinasa ihany le marché kanefa ny hita afaka heritaona afaka roa taona mbola tsy nanomboka le satria tsy manam-bola le olona ka efa misy vahaolana mahakasika an'izay zany eo ihany koa mahakasika an'ny DG raha ataoko banky tokana dia zao izay atao ministère dia tsy misy position hoe miaro ny DG ny jirama mba hijanona eo na koa hoe androaka anazy avy hatrany aleo mivaly ny audit no amaritra hoe inona no iny vita ave misy anampanaovina anazy teo raha tsy vitany tsy misy antony na izay atao ministère tsy misy antony tokony hitazomana azy fa aleo angarahara le valy ny audit vita izay esorintsika zay tokony asorina mahakasika an'le teninao honorable pety mahakasika an'le 04 98 032 marina fa hoe ao anatin'ny plan tsika ihany koa ny resaka nationalisation hoe vitany jirama raha jirama amin'izao état actuel zao tsy mahavita manao projet d'investissement maro misy ireo concession solaire fa tsy araka le teo alohatsono hoe contrat unilatéral zay ny eken'ny olona tany fa io zany contrat concerté ekeny rehetra amina toko concessionnel amina prix zay ekena efa misy an'le benchmark zay fanarahana zany eo ihany koa le resaka transformation digitale angambany efa voateniko teo mahakasika an'le maro lampa mahakasika an'le pièce le groupe hoe misy ny tsy fetezany groupe kanefa maninona tsisy ny groupe de rechange maninona tsisy pièce de rechange marina dia marina tokoa zay ary amin'izao zany zao politika ministère raha ohatra hoe mila transformateur ray isika dia tsy transformateur ray no afara ministère fa transformateur roa avy hatrany ny mahatonga an'izay hoe maninona angambany tsy misy groupe satria eny fanadihatra ty Antananarivo ary dia fampitadiavana ireo pièce ireo sarotra zany zao mahita pièce arakaraka le typan'le groupe misy groupe mora ahitana pièce misy groupe sarotra ahitana pièce fa zany akory tsy ataonay sakana tsy afahana hoe mamatsy le pièce eo amin'le fahatarana angambany
amenay valiteny antsoratra ianao mahakasika an'izay. Eo ihany koa ny resaka contrôle de qualité amin'le resaka groupe sy batterie tena marina zany. Isika koa tsy hoe andeha hividy batterie dia araka lazainareo teo brique ny ao anatiny tsy azo ekeny zany satria anisan'ny famotrina ny vahoaka malagasy. Nisy nyteny ihany koa nareo teo mahakasika ny éclairage sy ny branchement mora izay efa voavaliko tany aloha ihany moa zany le izy ary farany mahakasika ny alohan'ny farany angamany mahakasika ny partenariat. Raha mahakasika ny partenariat manana partenaire nareo jerena hoe mafeny le fepetra tokony ahafahany manomboka an'le asa ve izy izay tao ministère zany zao dia misokatra ozy nareo izay manana partenaire aty amin'ny district misy anay afaka anao ny électrification izay tompoko dia tsy mametraka olana ary tsy mametraka hoe tsy maintsy zao na izao na irina fa rehefa ianareo mahafantatra ny district misy anareo mihoatra noho izahay ianareo mahafantatra ny partenaire anareo ataonay ny diligence ary afanganay ny procédure raha mafeno an'le critère rehetrarehetra izy tsy izahay ministère mihitsy na ny fitondram-panjakana ny andeha isopposé hoe tsy mahazo manao izy fa raha vita ny critère rehetrarehetra ina moa ny antony tsy tokony hanomezana anazy an'le izy. Farany mahakasika an'le projet lead aiza hoe sika zao tena marina mihitsy hoe maro ny ao anatin'le projet lead dia hoe électrification surtout an'ireny bâtiment public reny ny CSP sy ny tariny ary misy ihany koa le hoe efa eo le linana haute tension fa mbola tsy misy compteur ka eo anatin'ny fanaovana inventaire mihitsy zay zao ao anatin'ny fiara-miasa amin'ny lead zany dia ho avy tsy hoe lalaizy tompoko sotra izay ihany angambany avy aty amiko fa angambany aloha no meko an'ny Henri Fraise ny fitenenana aloha no meko an'ny Henri Fraise ny fitenenana dia avy miteny ny Henri Fraise angambany dia mentsika fitenena satria araka ny teninareo teo hoe ny antony nahatongavany eto androany dia mahakasika ny resaka hoe manahoana marina ny relation asika sy leo IPP na hoe international power provider reo alors zareo ny anazava hoe inona marina ny contrat izay mifanaovana tamin'ny fanjakana vitsy zay dia mentsika ny JIRAMA ny fitenena mahakasika an'izay réponse na hoe valim-panontaniana izay mety efa ny JIRAMA zay sotra to. Merci Monsieur le Ministre. Honorables députés, donc je vais faire un petit résumé par rapport à nos installations. Nous, Henri Fraise, on alimente 24 villes, principalement sur la côte est. Après, on a des villes aussi un peu dans le nord. Mais on a 24 villes qu'on gère en totalité. À l'époque, il y avait un tas de sites où il y avait... On entend mieux ? Il faut que quelqu'un traduise ou j'essaie d'être plus succinct. Bon, je vais faire plus résumé. Donc nous, on alimente 24 villes, d'accord. On est seul sur ces 24 villes, d'accord. À l'époque, la JIRAMA, il y avait un tas de sites où il y avait plusieurs fournisseurs. Et quand il y avait du délestage, on ne savait pas qui était coupable. Donc il y a quelques années, il y a 5 ans, il était décidé de donner un site par fournisseur. Ce qui pouvait être de dire, comme par exemple, Wangendran, comme on m'a reproché tout à l'heure, on sait que ça ne peut être que de la fosse de fraise. Nous, dans nos contrats, on a une consommation qui est plafonnée, c'est 230 grammes au kilowattheure. Si on dépasse, Henri Fraise paye la différence. Ça, c'est notre contrat, c'est le contrat qu'on a avec la JIRAMA. Ensuite, comme je vous dis, on a 23 villes, donc il y a à peu près 120 groupes là-bas. 5 sites sont hybridés avec du solaire. Ça, c'est de l'hybridation qui était donnée à la JIRAMA, parce que c'est un projet qu'on a monté avec la coopération belge, et donc ces hybridations, elles sont données. Donc la JIRAMA n'a pas dû payer, elle en profite tous les jours. Nous, on fait l'entretien, on a été payé par la Belgique, c'est un cadeau à la JIRAMA. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a fait, 5 sites les 2 dernières années. On a une centrale hydroélectrique qui tourne depuis 15 ans, qui fait 5 mégas. Le prix est public, elle a 5 cents du kilowattheure. C'est pas très compliqué. Parmi ces sites, monsieur a dit tout à l'heure que Wangendran, monsieur le député, que Wangendran était en délestage. C'est vrai, on a 3 groupes là-bas. On en a un en overall, donc le gros reconditionnement, qu'on doit faire tous les 8000 ou 16 000 heures. Si on ne fait pas ça, tout explose. C'est ce que la JIRAMA ne fait jamais. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui va. D'accord ? Donc ça, il y en a un. Et malheureusement, il y a un deuxième qui est tombé en panne.
avant-hier, il y a une panne d'une demi-journée, et j'ai vérifié sur la Née-Vangendran, il y a eu un seul délestage la première semaine d'octobre. Voilà. Ça, c'est la seule délestage. J'ai aussi, en ce moment, Fénéry-Vest, qui fait un méga 3. Il manque 200 kW, ce sera réparé le 5 décembre. Et sur Fianarantsoa, le plus important, il y a un délestage depuis 3 mois de 3 MW. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 groupes qu'on devait remplacer. Quand il y a eu les événements et les problèmes sociaux à Tana, on nous a demandé de redémarrer notre centrale de Tana et de mettre ces groupes sur Tana. J'ai encore envoyé un mail à Girama ce matin là-dessus. Donc les groupes, c'est pour ça qu'il y a depuis 3 mois du délestage, parce que ceux qui devaient aller à Fianar sont à Tana. Voilà, si vous voulez, on les déménage. Mais maintenant, il n'y a plus de délestage, parce qu'avec la pluie et les 2 centrales hydro, on n'a plus de délestage, donc les prochains mois, il n'y aura plus de délestage. Le contrat avec Tana, il termine fin décembre. Je suppose que fin décembre, on va redescendre les groupes là-bas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus de délestage à Fianar. Donc je dis, il y a eu un délestage d'une demi-journée avant-hier à Vangendran, et il manque, je crois, 200 kW à Fénéry. De temps en temps, il y a des petits problèmes sur des sites. Mais sur 24 sites, je pense que les gens de Saint-Marie, en Biloubé, Marouvaille, enfin, vous prenez 24 sites, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de plaintes. Voilà. Merci. misy satroka anakiroa dia ho an'ny solombavambahoaka Baisara voavidy tao Farafangana rehefa avy eo ny solombavambahoaka Pety voavidy tao amin'ny district ny Kalamavony. Saotra président, raha ny tsy valin'le contrat le teo zany fitanisana fotsiny hoe 24 ville no anaovana an'ity raha ty. Zavatra takin'olona eto ahoana ny contrat ohatrinona sec na par heure na par jour ny an'ny fanjakany Zirama ny groupe nareo na par groupe fa tsy hoe akory hoe 24 ville no misy ny groupe nay ary misy délestage ary tsy misy délestage le contrat no avoa eto raha afaka projeté na ry projeté eo sotra tompoko. Sotra betsaka ny solombavambahoaka avy an'ny Farafangana dia satroka ihany koa ny solombavambahoaka voafidy tagny district ny Kalamavony Pety Rakotoniaina. Sy fatako moa fa aho aloha nangataka manokana ny syndicat, monsieur le ministre, agnao voaray volana ny tonga amin'io toeran'io. Fa ireo mpiasa reo tena ny aigna mahalala n'io ana Zirama io. Ka avolao reo tena hiteny eto satria occasion tena mba hitenenany zao ho hoeninareo mitatagna ho hoeniny reto ana reto investisseur reto zay ny angatako zany ho hoeniny vahoaka ho hita zay tena mpandenga satria reo ane voendika rehefa milaza hoe alaina ny DG de hoy ny olo hoe reo mahagnany zavatra ataony satria DG io ny tena miasa te handioan'io de manao fiarina mbola hatsa fotony ny mpiasany Zirama. Ka avolao reo hiteny eto zay ny angatako monsieur le président, avolao tena hiteny syndicat reo na ny mahakasika ny reto ana olo mpampangofa groupe sy manao production na énergie reto na na mikasika ny DG sy zay firongony manao adalana amin'ny Zirama io. Ya, misaotra betsaka mbola misy satroka roa ao ya araky ny misy satroka anakiroa ato araky ny mahazatra atsika dia omena fitenenana foana ny satroka député Liva Ambositra dia satroka iaina avy any Farafangana. Rehefa tapitra angamba zay dia mirositsika amin'ny fandraisam-pitenenana raha sitraka reo. Misaotra président, anapiko amin'ny Farafangana sy Kalamavony teo tokony avoaka ny Zirama na ianareo anivon'ny ministère ny plan de redressement satria zao ohatrina ny vola miditra eo anivon'ny Zirama. Efa tsy satroka tsony moa zay. Ya. Ka zay zany tsara mila petraka ny afahana alalana tsara hoe
aiza ny plan de redressement ty Jirama ty. président Allô, tena satroka. Tena satroka monsieur le président. Angamba anamora an'ilay resaka contrat manana an'izany angeny eo amin'ny ministère sy ny Jirama tonga de ataony zareo résumé daholo fournisseur X zao fournisseur Y zao fa tsy hoe io zareo de zareo manazava anazy. Merci. Ya, misaotra betsaka amin'izay satroka teo zay efa nataontsika hoe tsy asiana satroka tsony. Fa ny zavatra azafady indrindra. Ya. Aleo ataontsika tsangatanana re. Ya. Aleo tsika misy satroka anankiray io aloha de aleo raisika fa manjary manahirana. Farany amin'ny satroka io zao azy badagna ny vavan'olo tena ndre take naleo satroka ndre take tsy solony tena ndre zao président atsika zao ieno ny ato amin'ny Jirama zay fagnaragna ty aloha Jirama resaka aloha avy mitony fagnontaniagna. Ya, saotra betsaka. Ya, ny mpandray fitenenana te andray mbola misy valiteny fanampiny tokony ho andrasantsika ato amin'ny ya mbola averina atsika ao zany ny fitenenana satria mbola tsy afapo tamin'ny valiteninareo ny solom-bavam-boaka. Ometsika ato aloha amaly ny fanontaniana satria ny ainga avy ato ny satroka dia tsika ato zany. Eny tompoko. Tsy syndicat ny Jirama koa fa tompona andraikitra 20 taona no niasako tato anatin'ny Jirama ary nandingana tana tohatra be dia be isan-karazany mety manana information mahakasika ny Jirama betsaka ihany koa. Maromaro ny fanontaniana tefa tamin'ny Jirama teo ary ampanetretena no itenenana aminareo fa tsy mbola tonga lafatra ny fitantanana ny Jirama ekeny zany mety mbola misy alatra mandeha ny hoany na alabola na alatra gazoal na kolikoly amin'ny isan-karazany fa ahitana enazy miezaka ihany ny tompona andraikitra araka izay tratra aloha fa mbola tsy madio ny Jirama amin'izao fotoana izao. Eto moa zany dia tratra farany foana ny Jirama zany satria na ny mpiara-monimbonantoka ireto ary zany dia manome tsiny ny Jirama amin'ny facture tsy voaloha izay fototry ny atao hoe tsy fahatomombanina ny maintenance ny zareo zany ekeny zany tsy vita ny Jirama araka ny tokony izy koa ny maintenance ho an'ireo centrale izay any Jirama sy ny réseau any Jirama. Teny fotsiny aho hoe andekaleka mandraka antelomita efa tena osa dia osa. Ny réseau atsika efa niteny teo nga ministra ny sous-station ohatra 20 taona ny vaovao indrindra ary tsy vitany hoe antitra fa tena surchargé tanteraka na ny sous-station zany na ny réseau de distribution. Mangataka ianareo ampiakarana 24 heures sur 24 heures ny fampandehanana an'ilay izy. Dia misy koa zany fangatahana isan-karazany mahakasika ny hoe aiza ny éclairage public apetraka ery apetraka ety. Mazava loatra zany fa efa voalazan'ny honorable Ivoibe teo ihany fa anisan'ny fototry ny olana ny tsy fahampimbolany Jirama. Ekena hoe misy ny tsy mbola tonga lafatra ao fa izahay zany efa nanao simulation na dia atao aza hoe zéro perte tsy misy perte mihitsy zany ny Jirama amin'izao fotoana izao tsy mbola tafavoaka amin'izao ny Jirama satria tena mbola lavitra mifana lavitra loatra ny vidiny masoka renany Jirama sy ny vidiny ivarotana amin'ny mpanjifa. Isorana moa ny ministra
sy ny ekipa ministera amin'izao fotoana izao fa miezaka anafaingana ireo projet isan-karazany izay iverina fa hitondra ny redressement jirama amin'ny fomba farak'iziangana ary dia irariana ny mba hitoizan'izany hatramin'ny farany. manana olana isika araky ny teneniko teo zany hoe resaka arabola tsy verenako tsony iny zany io zany anakiroa ihany ny vaolana zany na ampiakarina ny vola miditra na ampidinina ny vola mivoaka. Zay zavatra zay tsy vita mora zay fa tsy maintsy mila investissement ana infrastructure mety ihany koa ao tsy maintsy hoe ajustena kely ny prix. Ahoana moa ny eritreretantsika amin'izao fotoana izao hoe ny branchement mora ane ka 150 ariary ny varotany jirama ny mpanjifa amin'ny branchement mora nefa ny masokarenany jirama amin'izao fotoana izao amin'ny ankapobeny dia manodidina 1400 ariary. Itsika nefa mbola mangataka ihany zany hoe andefasy branchement mora zay. Tsy hoe kory hoe malaina ny jirama zany ny isitrahany ny vahoaka ny électricité fa zay zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao arakaraky ny mahabetsaka ny reny zany no mahabetsaka amin'ny faty antoko ny jirama. Dia misy ina moa zany misy atao hoe réflexion du fond zany tokony ataontsika mianakavy amin'ity resaka ty. Zay fotsiny angamba ny tiako resahana amin'iny zany. Mahakasika ny ka ny itasy ao Miarinarivo nanambara moa ianao teo hoe ny any tombony délestage amin'izao fotoana izao mety mitombony zay antony manana ligne atao hoe eo amin'ny 2.7 eo zany ny jirama mamatsy ny faritra rehetrarehetra eto Antananarivo anankiray amin'ireny iny makany itasy iny zany miangy eo Antana Sud izy io mandeha Antana Sud Atsianosy zato zany mandeha amin'iny Ampitatafika sy Mekandrefana Ambatomboravavy jusqu'à trany Ampefy sy Soavinandrina. Io no ligne lava indrindra amin'ny jirama ary rehefa hoe lava indrindra izy dia mitombo ny probabilité na défaut zany. Miverina amin'ilay teniko teo aloha hoe manana olana mihitsy ny jirama fanaovana entretien amin'izao fotoana izao dia anisany mampitombo ny défaut zany zay zavatra zay indrindrindrindra amin'izao vanim-potoana ny orana izao. Izao anefa efa fantatrareo fa misy projet solaire mandeha zany eo Mangatany eo Arivomamo amin'izao fotoana izao izay hiditra amin'iny ligne iny. Ny dikan'izany tsy tokony isy délestage intsony indrindrindrindra aloha amin'ny andro atoandro manomboka amin'ny 9 maraina jusqu'à hatramin'ny 10 arivo eo. Zay aloha zany tokony avantage ny ligne iny zany satria tsy manana intérêt zany ny jirama anapaka an'iny satria manjary lasa tsy afaka misitraka ilay production avy amin'ilay solaire zany ny jirama raha sanatrika misy tapaka iny. Efa manao ny ezaka rehetra arak'izay azo atao zany ny jirama amin'izao fotoana izao manao ny fikojakojana an'iny ligne iny spécial amin'izao fotoana izao everina fa tsy tokony hiabetsaka ny délestage indrindrindrindra rehefa vita somatsara io parc solaire 9-10 mégawatt eo Mangatany io. Zay angamba no azoko resana aloha tompoko tsy fantatro ny namana sasany mety manana ambara eny tompoko tsy fantatro syndicat ve afaka ya sokajitsika mbola namany piasa monsieur le ministre ve mbola manana ambara azafady ya sokajitsika namany zafady mahakasika an'le chiffre nyteneninao teo zany tsara aloha zany manamarika fa hoe misy amin'ny chiffre kirakirain'ny jirama zany misy ny atao hoe puissance dia misy ny atao hoe énergie. Le puissance zany atao ohatrany hoe tanjaka zany tanjaka na jifainao zany ohatra zany zao hoe mampiasa feraré-passé anao zany dia eo amin'ny 1 kWh fa le énergie indray zany raha ohatra hoe mampiasa ny fer iny ianao ao anatin'ny adiny roa zany
dia 2 kilowattheure zany no laninao zany ny puissance zany 1 kilowatt fa le énergie zany 2 kilowattheure zany hoe tsy afaka de tena hoe ampitahina loatra le chiffre teneninao teo sy le hoe anina ny jirama anapikely azay tompoko a lay niteneninao lay ilain'ny voibe puissance iny le niteneniko le hoe le lanin'le piasa énergie iny en kilowattheure ny unité amaritana azy sora tompoko ya misaotra betsaka mbola monsieur le ministre mbola misy tsisy tsony ato amin'ny monsieur le ministre araky ny fangatantsika solombavam-baoaka teo dia omentsika fitenenana ny syndicat ya misaotra betsaka zao manko ny zavatra misy ato a misy nangataka député peto hoe omena fitenenana ihany koa syndicat amin'ny farany aleo zany aho toizantsika ny anjara fitenenany député araky ny mitenyreo zany misaotra betsaka ato zany a dia tonimiketo ny solombavam-bahoaka andray fitenenana manaraka ato solombavam-bahoaka voafity tao midongy atsimoa honorable Arsène manaraka azy ny solombavam-bahoaka voafity tao Kongo honorable Mariette manaraka azy ny solombavam-bahoaka voafity tao Antananarivo voalohany dia manaraka azy ny solombavam-bahoaka voafity tao Moramanga dia manaraka azy ny solombavam-bahoaka voafity tao Befotaka manaraka azy ny solombavam-bahoaka voafity tao Atsirabe voalohany manaraka azy ny solombavam-bahoaka voafity tao Vohipeno manaraka azy ny solombavam-bahoaka voafity tao Antananarivo fahaenina manaraka azy ny solombavam-bahoaka voafity tao Ambatondrazaka manaraka an'izay ny solombavam-bahoaka voafity tao Lalangina dia manaraka izay ny solombavam-bahoaka voafity tao Mananaravaratra ary mamarana azy solombavam-bahoaka voafity tao Besalampy ka omena ny zay ny voasoratra ato a no dimbiasika tao amin'ny solombavam-bahoaka teo a araky ny voasoratra ya dia omentsika ny ya misaotra monsieur le président fanontaniana anankiray mivantana za nanaraka tsara n'ilay fanazavana syndicat teo teany tany a zany hoe marina avokoa ve le voalazany syndicat teo misy nefa navalianareo fa misy tsy nivalianareo misy fomba fitentsika malagasy hoe manaiky matotsy miteny ka tsara mba hitondrana fanazavana ihany koa marina avokoa ve le izy satria honorable Petso nagnataka hoe miverena maromaro eo ny zavatra nyresahany zareo teo a dia misy nefa nivalianareo misy ny mbola tsy nivaliana marina avokoa ve izy ireny za moa mino fa ho avy ihany koa ny concertation régionale sy ny sisa mbola afaka hitondra sosokevitra indrindra za eny amin'ny faritra zay manana source afaka exploitena amin'ity resaka jirama ty ka dia amin'izay fotoana zay aneo hevitra misimisy fa hiverina makany amin'ny distrika misy ana monsieur le ministre asianareo mpiaramiasa voaraiko ilay valin'ny fanontaniana tamin'ny feonantsika farany fa tsy fantatro na zany tsy dia nazo tsara fa tsy azoko le izy tsy azoko le valiny ao dia averiko le fanontaniana satria mba malaladalaka kely ny fotoana amerenako le fanontaniana sy amalinao anazy monsieur le ministre ny voalohany gropony midongy maty ny anankiray dia niteneniko teto hoe exécuteur araky ny nambaran'ny teknisiana ny mahavoana azy ao iza zany ny tompony groupe io dia maninona ny tsy amboarina le izy maty efa ho tapabolana na ray volana latsaka dia mipetraka ao le izy dia tsisy mamboatra dia tratra n'ilay délestage ny distrika vokatra zay fa tsisy mamboatra tsisy olona tonga tsisy ninoninona atao dia tia metraka fanontaniana zany aniza le izy satria araky ny nambarantsika hoe misy tompony zany reny dia maninona zany ny tsy amboarina nefa dia fantatra hoe injecteur mahavoana azy a faharoa ny anisan'ny taterina amin'ny camion ihany koa satria lalana irantsika malala midongo du sud dia anisan'ny menmenina ilay tompona ndraikitra mpitatitra solika fa tsy voaloha ara-dalàna ny volan'izy ireo dia mangataka ny mba hijerena anazy akaiky fahatelo midongy atsimo a misy fokotany raiky amin'ny 50 fokotany ray amin'io ihany misy jironjirama fa amin'ny fokotany anankiray io misy tokatrano 3 raiky amin'ny 17 fa 7 amin'io ihany koa misy jiro zany hoe ao anatin'ny fokotany raiky amin'ny 50 fokotany ray ny misy jironjirama
ao anatin'ny fokontany ray misy tokatrano raika amin'ny folo sy efajato sy efatra arivo tokatrano fitopolo amin'ny zato ihany misy jiro azonareo sara eneritreritra zany hoe hatraiza raha nitenitsika hoe firisan-jato teo fa tsy fantatra hoe firisan-jato ny anay teny mba manana jiro aty amin'ny taon-jato fahafiritsika mbola zany situation iainy anay ny solution nomenay fangataha tontolo-kevitra hoe mba ilana ny fanitarana izy hoe fanresahanareo ihany fa fanitarana misy commune anankiray izay akaiky eo ny akazo velo rahantsika malala akaiky kokoa zany dia misy ihany koa fokotany anankiray alohan'ny hiditra ny medongo du sud efa proposition natao mba nitarana hatrany beko fafa ka hatrany akazo velo dia mba mitatra le toerana misy jiro fa tena mijaly ny fa efatra nanafatra ny lasa nandeha tsy maintsy nandeha ny député ny be fotaka fa tapaka ihany koa ny jirony zareo misy délestage tolakandro isaky ny tolakandro zara raha mandeha ny jiro any dia mangataka ny ijerenana azy satria atitra le groupy dia mba mangataka groupe vaovao zahay moa zany dia efa nangataka groupe vaovao midongo du sud ny fahadimy ity fahadimy ity dia mijeren'le olona niarany resaka taminay fa tsy tazako eto eto Tananarivo ny toerana zay nonenako teto misy branchena direction anankiray ao anatin'ny ministère fanabeazam-pirenena tatitra nomen'ny olona mba hoentina tarainana aminareo ato ambadika ato ato amin'ny NFP ato mizara roa zany ny compteur atao taloha misy ho an'le mponina lay loge le mipetraka ao dia misy ho an'lay administration fa navadibady tsy fantatra hoe nanao ahoana le resaka compteur nasiana prépayé dia sotomina prépayé dia nasiana compteur mitambatra ny hafarany tratrana trosa hatranina 500 millions d'ariary ny mponina dia 500 millions d'ariary ny aty amin'ny administration dia tsy nitafatafa ny jirama fa tonga dia nitapahany tao anatin'ny ray taona mahery sy tapany zany zao tapaka jiro ny mponina ao anatin'io direction anankiray io dia nisy ny fifampiresahana tamin'ny fitatana teo aloha fa tsy taminareo fa amin'izao fanovana zao zany rehefa nijerena le izy dia tompona ndraikitra ao amintsika eo amin'ny jirama no tena manao afindrafindra ao anatin'le izy dia ao amintsika ny misy manao afindrafindra dia le mponina ao anatin'le tanàna no ampijaliana mamangataka monsieur le ministre mba jerena fa tena mijaly le mponinao tao anatin'ny ray taona sy tapany misy zazam-pianatra ao misy makabaka ao misy pakasepe fa tena mijaly e nitarainana tamin'ny tompona ndraikitra teo aloha fa tsy jerendry zareo dia mino aho fa efa nisy ezaka nataon'ny fiarahamonina fa tsisy mivakiloha ka mba mangataka ny ijerena manokana an'izay monsieur le ministre fa mampalahelo ny fiarahamonina misy atsika ny farany miverina amin'ilay resaka groupe ny midongo du sud teo le groupe ao zany groupe anankiray atitra dia le groupe vaovao maty exécuteur le mba nieveriny hoe vaovao fa le atitra zany io mandeha ao io dia mandeha tsy mandeha teo no anaty fijaliana raha nangataka 24 heures ny rehetrarehetra zay mba mangataka hoe na mandeha 20 heures io rehefa vita mba makaina le izy 4 heures zay ndray mahita hoe ilain'le groupe makaina mba makaina izy 4 heures dia mandeha 20 heures dia efa mba hafahafa mba efa mahita fiovana ao anatin'ny fanovana tsy manova isika raha mandeha 18 heures na 14 heures efa miverina makany amin'ny 8 heures tsy fanovana zany makasitraka tompo sotrapetsaka honorable dia omena ny solom-bavim-bahoaka voafity tao amin'ny district ny Kongo ny fitenenana honorable Mariette menanao fitenenana misaotra indrindra Andriamatoa ny fitenenana miaraba ihany koa ny Andriamatoa ministra sy ireo staff miaraka aminy ny district ny Kongo zany no horesahako eto satria tany na voafity ny tenanay manana commune 7 zany any ao anatin'ny district ny Kongo commune anankiray tsy azo atao commune akory ary commune anankiray zay manana fokotany 430 mba misy herinaratra avy amin'ny Jirama fokotany anankiroa ihany zany no misy an'izay jiro avy amin'ny Jirama zay dia mandeha izy io ao anatiny 420 ora ao anatiny 420 amin'ny valo maraina ka hatramin'ny 10 alina zany dia mba fangatahana zany
dia mba alefa 20 ora ao anatiny 4 ora zany a mba amin'ny 9 maraina zany a ka hatramin'ny 12 alina dia ny famatsiana n'le carburant mihitsy zany ny tena problème any amin'ny district Nikongo amin'izao fotoana zao a dia fa mety anahirana le izy satria efa miditra amin'ny andro fahavaratra isika raha tsy fahavaratra zany a dia mba misy ny citerne iny a afaka tonga Nikongo zany a mamatsy an'izay solika zay fa raha vao fahavaratra dia tsy maintsy mandeha train zany le izy a miala avy eo Fianaratsoa mandeha eo Manapatrana eo Manapatrana nefa mandeha any amin'ny Nikongo zany any amin'ny renivohitry ny district dia mbola misy any amina 30 mahery kilometatra trany zany fa teninareo izay 30 kilometatra ve nefa tsy ho vita adiny 7 zay 30 kilometatra zay raha ny lalana no resahantsika zany ka mety problème be mihitsy le izy et en plus entina amina jerrycan zany le zavatra dia fa hitanareo mety tsy azo antoka itsony zany ny qualité an'ilay produit tonga any amin'ny district zany le izy dia tokony mba jerena zay raha mba azo atao zany dia mangataka koa zay mba ahitatra zany zay fanomezana herinaratra amin'iny district Nikongo fokotany roa no misy zany amina fokotany 430 amin'io commune Ikongo io ka tokony mba jerena zay ary ny mety any aminay zany dia source hydraulique zany be rano be any aminay zay tsy mijaly rano zany mihitsy tena be rano any misy rian-drano be any misy anina ary misy ara commune anankiray any Tsimotsimo any commune Salanona raha zay nanovana barrage hydraulique hatramin'ny vohipeno afaka misitraka an'izay herinaratra zay commune Salanona any Tsimotsimo any izy io akaikaiky vohipeno na misy koa raha commune avy any Manakara satria misy mandalo amin'izay vao tonga any Salanona mety afaka misitraka an'izay herinaratra zay dia mba mangataka ihany koa zay éclairage public zany dia raha zay mangataka an'izay dia le resaka Cobra zay moa zany no malazy le resaka Cobra zany tena mba angatanay fa tena maizina mihitsy any amin'ny district misy anay zany bon dia izahay koa zany mbola mangataka groupe vaovao tsy mbola nanana zavatra vaovao zany mihitsy tany amin'ny district Nikongo ny sisan'olona foana tonga any aminay le teo zao dia avy any amin'ny Mahabo no tonga ao amin'ny district Nikongo ka ny any zany tsy dia resaka hoe délestage fa resaka tsy fampiana carburant dia resaka teknika zany no matapaka ny jiro any amin'ny district Nikongo zany dia ity anankiray ity zany dia eto Antananarivo satria ny tena zany mipetraka eto ihany rehefa mba mandalo eto dia any Antehiroka zany any Tsakambahiny Antehiroka efa eritaona sy roa volana tsy nandeha zany ny rano ao atokantranonay nandeha tany amin'ny Jirama tamin'ny volana février 2024 dia niteny tany amindreo nandrasako zany tsy nandeha 4 mois izy vao nandeha tany dia nalaindreo moa ny numéro ny telefôny na ny référence rehetrarehetra fa andalo any aminareo ozy izy ny andry efa bolina taoriana mbola nandalo ihany ny teny an'io dia ahoana zany hoa alohako ny ofa ny compteur nefa za tsy misitraka akory an'ilay zavatra avy amin'io compteur io dia inona ny atao avona sotra betsaka tapitra ny 2 minitra anjara fitenenanao honorable dia omena ny solombavam-bahoaka voafidy tao Antananarivo voalohany honorable Barthélemy tsy ao izy ya dia manarak'izay dia omentsika ny solombavam-bahoaka voafidy tao Moramanga honorable Virginie ny fitenenana misaotra Andriamatofilo nanome ny fitenenana dia ombako manana ny fiarabana sy ny arifenitra rehetra izay niteneniny namana teo aloha za moa zany dia députeny Moramanga izahay zao dia mijery anay daholo
ny olona rehetrarehetra any amin'ny distrika misy anay. Eto zany zay dia mangataka mba homena autonomie ny faritra fa tsy mivangongo eto Antananarivo daholo ny fanapahan-kevitra rehetra zay any amin'ny distrika misy anay. Ny distrika ny Moramanga dia anisany mampidibola be amin'ny Jirama satria ny antony dia zay manana masininkazo maro manana masinina fitotom-bary maro manana ny andasy be zay zay hotely maro be. Tato ato nefa ny taraina betsaka ny olona indrindra fa ny tany amin'ny andasy be tapaka matetika ny jiro any nefa ntsika dia mahalala fa tena manimba ny fizahatany any aminay ny zavatra ohatran'izay. Betsaka koa ny olona menomenina amin'ny fahatapahany jiro tampoka dia lasa simba lay moteur fanapahana hazo sy ny resaka fitaovana rehetrarehetra. Manarak'izay dia aiza ho aiza ilay enquête nylay fangalarana gasoil tamin'ireny citerne reny satria président Iandry Rajoelina dia niteneny reny dia mba tianao hifantatra hoe aiza ho aiza ny fandehan'iny enquête iny. Eto dia lasa saina ihany zahay satria mety misy andian'olona maniry ny ahafahity an'ity Jirama ty ka ho privatiseny izy ity. Zay zany dia ohatrany lasa miaya. Eto koa Andriamatoa Ministra, ianao moa niteny teo hoe ny rano ohatrany tsy dia anonanao tsara nefa inona moa zany no maha-Jirama anazy raha ohatra hoe jiro sy rano angela izy. Fa rehefa mba misisa misy manko hoe misy zavatra tsy voafehy dia mba tokony misy olona mahafehin'le rano tonga manatrika ny fivoriana ohatran'izao. Savy nareo savy nareo amin'ny vérité des prix zay koa zany mba tiana hifantatra koa. Dia eto koa zay député rehetrarehetra reto tsy dia voatery hoe mipetraka ato amin'ny assemblée daholo fa zay zao ohatra nipetraka any Andoharanofotsy. Dia efa niresako moa ny député ny Atsimondrano teo fa tsy voalazany teo satria fohy koa zany le fotoana. Dia tapaka zao ny jiro tany aminay nanomboka tamin'ny 7:00 jusqu'à maraina. Dia any misy poteau anankiroa ao fokotany Belambanana mba tsara jerevanareo fa efa enjera izy io. Ka zay zany dia mahatsapa fa tato ato ianao moa niteny hoe voaray volana no tonga nitatana n'ity orinasa ty fa zay nefa dia mahita monsieur le ministre fa ohatrany miamafy lay fahatapahana jiro sy ny fahatapahana rano. Ohatra zao amin'iny Andoharanofotsy iny ny olona rehetra any dia matsaka aty amin'ity toerana anankiray ity ambany atsimo. Raha mandeha any nareo dia mahita tomobile be dia be mihitsy milahatra amin'ny maraina maka rano amin'io toerana io. Zany hoe tsy mandeha daholo zany ny rano amin'iny Andoharanofotsy ray manontolo iny. Ka dia mba tsara jerena zany Andriamatoa Ministra. Zay fa dia misaotra betsaka nanome ny fitenenana. Misaotra anao honorable dia omena ny solomavambahoaka voafidy tao be fotaka honorable Johnson na fitenenana. Tsy eo izy ia. Eo dia omentsika ny solomavambahoaka voafidy tao amin'ny district Antsirabe voalohany honorable Désiré ny fitenenana. Misaotra monsieur le président nanome ny fitenenana. Andriamatoa Ministra sy ireo mpiara-miasa aminao rehetra nareo avy amin'ny Jirama. Fanontaniana tsotra mahakasika ny fiainam-bahoaka nefa le izy. Ny olona mangataka apiditra jiro tompoko sy apiditra rano dia mandovola ara-dalàna tsara. Magaga nefa ny fahamatona vao mahatafiditra jiro sy rano ny olona. Ka mba fanontaniana petraka dia ny hoe mihodina makaiza zany le vola fa randroany izy ny mandoa vola vita ny devis ao anivon'ny Jirama
afaka roa na telo taona vao miditra le jiro na miditra le rano a kanefa volany ihany iny a fa tsy volany jirama no andoavana ividianana an'ireo fitaovana hoentina mampiditra n'le jiro sy rano tena mba ilana vaolana maika fa tena mitaraina ny olona satria ela loatra ny fampidirana ny jiro sy ny rano a eo anivon'ny orinasa jirama andriamato minisitra ny manarak'izay ihany koa anay eo Antsirabe voalohany manokana dia angatahanay ary maro ny mpandraharaha afaka manafatra andreny fitaovana ilaina amin'ny jirama reny na ny fampidirana jiro na fampidirana rano satria everina fa tsy mety kosany a raha olona apiditra jiro na apiditra rano a dia aty Antananarivo ny vidy an'ireo fitaovana na vidin'ny matériaux a ho ampiasaina amin'izany lasa sady mandany fotoana ty amin'le fournisseur ividianana azy aty Antananarivo lafo mbola miampy ny frais kanefa dia Antsirabe a dia reny vohitra faharoa eto Madagasikara dia tsy misy société mba ometsika alalana ivarotra an'ilay fitaovandreny ka mba hanatona anao zay andriamato minisitra mba hijerevana ny amahana an'izay aingana satria zava-dehibe zay ay moa zay tsy mahazo manatona anao fa apetrakay dia mandefa ny teknisiana na jerentsika ahoana ny amahana an'izay satria everina fa rariny angambo zay na zay dia ny manarak'izay ihany koa miparitaka eny amin'ny haino amanjery a ny makasika ny avantage ny DG ny jirama be loatra tokoa le izy raha reny amin'ny tambajotra tserasera reny tambajotra sosialy reny a antanina ianao eto a marina ve izy iny a ary raha marina dia izany nanapaka azy a ary ahoana na tonga le calcul afahany mandray an'ireny tompontsoa maro be reny ny farany araky ny remarque nataony teo anivon'ny syndicat dia ny hoe tsy mividy an'ireo le pièce de rechange tsika anolona an'ireo le fitaovana efa simba eo anivon'ny jirama ka mahatonga le fahatapahan'le jiro matetitetika satria hoe ny etso navadika maka roa ny arino alaina maka aty araky ny fanamarian'ndrareo avy anivon'ny syndicat inona andriamato minisitra ny antony a tsy andraisana fanapaha-kevitra ividianana ny pièce de rechange vaovao a mba ahafahana manolo a kanefa misy inonay maromarona fa misy budget mazava natokana ho an'izany a maintenance zany a eo anivon'ny orinasa jirama dia lasa sahiranytsika zany satria isaky ny lasa atao excuse foana le hoe antitra le fitaovana avy ny orana dia tapaka ary satria antitra ny fitaovana tsy avy ny orana fa mainy ny andro dia ritra ny rano a kanefa le izy zany ohatrany hoe raha ny fanamarian'ny syndicat teo a dia le pièce de rechange mihitsy a no tsy mividy vaovao zany tsika fa ampifady madibadiana tokony mba jerena angambany amin'izay izay angambany ny fanontaniana sy ny fanamariana avy aty amiko a makasitraka monsieur le président misaotra anao andriamato minisitra misaotra antsika toereta tompoka misaotra anao honorable député a dia ometsika ny solomavambahoaka voafidy tao amin'ny district any Vohipeno honorable Solotsiala ny fitenenana misaotra président nagnome fitenenana ombako manina fiarabana sika rehetrarehetra voalohany a mikasika ny parc solaire monsieur le ministre nareo mizirama efa nafen'ny condition rehetrarehetra zay tao Vohipeno a voadionay dôla hatramin'ny lalana n'ino rehetrarehetra kanefany ranony henonay farany dia ny tokony andeha ho any Vohipeno sy Manakara nalefa any Anosibe fa ahoana mihitsy moa andriamato ministra no atao an'izany izy ity mangataka fanadidina kely mikasika an'io a fa raha tokony ho any Manakara sy Vohipeno kosa aleo hoany fa tsy alefa any Anosibe any misy toro raha ty a dia tokony mba apetraka mangarara fa tsy atao ohatr' zany magnaraka mikasika ny éclairage public sahirana nyvoaka ny Vohipeno maizina ny tanàna ny ankizy avy mianatra tara amin'ny ariva matahotra inona ny antony mifanilika ny commune sy ny jirama amin'le resaka surtaxe io jirama milaza hoe tokony andohan'izao ny commune milaza hoe misy volanay aminareo agny asaina mifagnantony reo magnano fampitahana sy tonga amin'ny zavatra eritreretina ny vahoaka mizalika tokony mba ho jerevana mikasika an'io anareo ao amin'ny jirama ny surtaxe ihany dia voalaza fa hoe any mandany an'io dia extension
nefa sisy extension mihitsy tao ka so hoe fagnapiako ny commune fa rehefa tsy nisy fandanina ny commune ao agnatin'izy tokony mbola nagnany commune volany Jirama sy tokony nisy antony anapahana io éclairage public io. Magnaraka an'izay mikasiky ny rano managna siny be zay aho managna diry ao amin'ny 50 metatra toratelo eo. Efa nagnano projet zay zany mba ampitomboinan'izy io ho 100 metatra toratelo. Efa tamin'ny mois d'août tamin'ny heritaona izy io nalefa ty Antananarivo aty mandraky ty ny androany. Efa niezaka ny direction régionale tany amin'ny fitovinagny mba napiditra an'izy eo budget 2026 ka mba mangataka mba iconsidérena an'izay Andriamatoa ministre. Magnaraka an'izay mikasika ny mille zay miasa ao amin'ny district ny Vohipeno zay ny Arifreze moa zany ny tomponantoko aminy misy machine maty ao anankiray de nefa ho faina. Matahotra zany zahay ao raha ohatra maty koa miasa ao ny dikany de maizina tanteraka zany zahay ka mangataka mba izirevana malaky io machine anankiray io mba ho asipamboarana. Magnazay de mikasiky ny syndicat teo zany amin'ny fitatagnana ny Jirama amin'ny ankapobeny marina tokoa ny teny namana teo fa sy ny valiana reo mihitsy izy igny tokony ho valiana zany satria raha ny tantara teo de nanomboka ny dirany sy miankina tao agnatin'io resaka Jirama io zany ny fototry ty olo amity fantatro ny problema fototry n'izy io de teo fifagnarasika ty azo vola tamin'ny mpamaso vola sika da nagneko hoe aleo reto ialanareo fanjakana reto ialanareo tafiditra tao agnatin'izay dolo ny solimata amin'ny fotoagna io zao sika lasa mpizalininy sy miankina zavatra iankinan'ny firenena sy ankinan'ny vahoaka zany sy tokony apetraka aminazy sy miankina ka mba tokony anagna politika sika ao amin'ny ministera mba hameregnana anazy aleo ho raisy ny fanjakana tagnana io fa isika fitondram-panjakana ihany ny fitoeran'io rehefa tezitra ny vahoaka noho ny sy fampin'ny sy ny rano ka zay revo zay fomba hiveregnany eo amin'ny taloha sy tokony ataotra n'izany bailleur zany sika satria efa nandramasika le raha fa tsy mety da lefa tsy mety ka menatra ny mipody aleo miverin-dalana sika lefa tsy mety fa soa ampizalisika koa izao ny vahoaky. Magnaraka an'izay mikasika an'le fitatagnana ihany ny subvention be de be nomena ny Jirama tamin'ny teti-bola farany nilaninay tamin'ny heritaona mba angatahanay ny mangarahara mba avoay aminay eto ino aby nandanina an'iny vola iny enay aby da voao eto aby koa ny contrat an'ireo sy miankina rehetrarehetra zay miasa amin'ny Jirama io miaraka amin'ny facture zay pena amindreo isambolagna mba hahafahanay mizery ny fandanina aminay amin'ny district misy anay agny. Misaotra anao honorable tapitra ny 10 minitra anjara fitenenanao dia ometsika ny solombavambahoaka voafity tao Antananarivo fahaenina honorable tantely ny fitenenana. Mankasitraka monsieur le président ianareo bromaritra ianao monsieur le ministre ianareo rehetra vahiny tongeto. Eny tompoko rehefa mien'ny fournisseur ny en'ny Filatex teo ny en'ny fraise ihany koa de toy ny ohatry ny any am-piangonana antsika io zany hoe milamina tsy misy olana kanefa rehefa tena jerena ny tena zavatra misy eto Madagasikara dia tena tsy mi-honore an'ilay fifanarahana eo anivon'ny Jirama ianareo rehetra ireo dia amafisiko eto ny tenin'ny namana rehetra teo manao hoe avoay avokoa ny convention rehetra satria misy raha mieniny namana honorable rehetra teo ny tena de mahita hoe tsy mandeha ny groupena ary maty ny groupena ary kanefa za sûr certain fa tsy maintsy misy paiement ireny fournisseur ireny ka zay indrindra ny mbola namafisana eto ny voany zany convention rehetra izany mba tsy famitapitaka eto tsony sika fa
ny teo aloha rehefa nanenenana ary mangataka izahay mangataka ny tenako mba tsy ho vita eto fotsiny ty resaka ty tompoko fa mbola tokony miverina indray mandeha eto indray sika ary miaraka amin'ny convention sy izay rehetra tokony ho fatariny solombavam-bahoaka satria izay ireo dia solon-tenan'ny vahoaka. Andriamato ministra, rehefa mahita ny fatanoranao izahay dia velombolo ary rehefa niteny ianao nanao hoe sa dia izahay koa dia sa hiaraka aminao. Mangataka izahay monsieur le ministre, resaka rano mihitsy izy ty. Tena tsy mampino ny zava-misy eto Antananarivo indrindra satria miverina makany amin'ny taonjato mihitsy ny fiainana eto Antananarivo. Miverina matsaka daholo ny olona rehetra eto ary tsy mahita rano raha tsy isaky ny roa andro. Rehefa samo ratsy ano anay vehivavy alohanay tsisy rano, tsisy jiro toy izay tsisy rano. Mangataka izahay nijerena aingana an'ity resaka rano eto Antananarivo renivohitra ity. Mety misy fiaraha-miasa miaraka amin'ny ministry ny rano sy ny sisa fa tena mangataka izahay monsieur le ministre, jereo ty resaka rano ty fa nanenana taxi be rehefa tsy azo iainana tsony hoy ny olona rehetra satria tsy misy rano isasana. Ny rano sotroina, rano potaka, mbola alaina ary amin'ny 4 kilometatra ry izany rano sotroina izany. Ka mangataka izahay nijerevana aingana dia aingana ity resaka famatsin-drano eto Antananarivo renivohitra ity. Mangataka ihany koa izahay monsieur le ministre ho an'ny Ambohimanarina manokana ity. Ho an'ny hôpitaly Ambohidroa dia nisy installation na panneau solaire manara-penitra napetraka tao amin'ny toerana io fa ny poan'ny varatra izy io dia maty, misy zavatra maty ao anatin'io. Ka mangataka izahay monsieur le ministre na dia fasanao olona aingana any amin'ny hôpitaly Ambohidroa hanao ny dépannage n'io panneau solaire io fa efa labozia ny ampiasain'ny mpiteraka ao amin'izany hôpitaly Ambohidroa izany. Izay angamba no fandraisam-pitenenana avy aty amiko fa dia manantena ny mbola hiverenantsika eto indray miaraka amin'ny fanazavana détaillé kokoa amin'ireo resaka convention andreto fournisseur eto. Makasitraka tompoko. Nisotranao honorable dia ometsika ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny district Anambatondrazaka ny fitenenana honorable Razara Pierre, vice président ny miandraikitra ny faritany ny Toamasina. Sotra Monsieur le Président, me fitenenana miarahaba monsieur le ministre, miarahaba an'ireo mpiara-miasa aminao ny Vonjirama, ny fournisseur rehetra izay tonga eto. Fa tena nafinaritra anara nahita an'ilay Asinainina anankiroa androany fa tsy eo mory zalahy. Asinain'ny Ridji, Asinainina Varosen, izay ny fahafantarako azy. Reo no tena voaresaka raha ohatra ka resaka mpamatsy herinaratra no resahantsika. Monsieur le ministre aloha no resahako voalohany satria aleo ataontsika manoatra an'izao tsara ohatra fipetraka reo io le fandeha le fanontaniana. Miteny ny filatex teo, Asinaina Varosen zany fa hoe teren'ny mpitondra fanjakana ho avadika gasoil ny groupe mandeha amin'ny fioul. Ho anay tsy mahay mora kokoa ny fioul noho ny gasoil. Fanjakana inona zany zany. Enao manao audit izy enao dia ataovinao audit dia mba tenenanay izy le fanjakana nanao an'izany na anontaniora angahafaranao io fa mety afaka iteny an'izany. Dia zay nahafaty an'ilay groupe. Miakatra nefa enao manao communication, grève nahafaty an'ilay groupe izy mandainga aminareo. Monsieur le ministre ihany. Ozy izy enao hoe raha contrat mambotry vahoaka dia foanana vetranja. Monsieur le ministre, ny contrat de Jérusalem, Ronwes, tsy fantatro na mambotra na tsy mambotra vahoaka monsieur le ministre, 14 000 € zany. Ho antsika eto Madagasikara, raha mahazo an'izany tsika ny andohany io satria trosa vola trosaina any amin'ny banque mondiale fa tsy eo meny antsika io fa tsika dia hoe iny ary ianareo. 14 000 € zany raha ohatra ka anamboarantsika sy anarenantsika le jirama, alefa somody any le vazaha dia izy nandeha iny moa tonga dia sinonao tamina. Fa contrat mambotry vahoaka zany monsieur le ministre tsy mila manao audit ianao. Fa araka ny tenao teo rehefa mambotry vahoaka le contrat dia foanana avy hatrany foaniny contrat androany oesy. Satria mambotry vahoaka 14 000 €. Io akaikinao io raha mahatonga solomaso
raha matoa sara miteny teo izy tale général lefitra ny jirama fantany aby contrat am'ireo fournisseur reo raha misy zany ny olona voalohany nanome tombony an'ireo fournisseur reo contrat io raha matoa voaloha io tokony ataonareo TVM gros plan fa tsy za seré mihitsy izy atao plan seré fa io zany isany mambotra an'ilay jirama ny vahoaka amin'ny famezana contrat nreto olona akaikiny reto ataoko mahitsy ny resaka raha misy manenjika syndicat anagadra piasa mandeha any fitsarana marary le piasa isany koa izy monsieur le ministre tsy fantatra hoe miandro inony ianao voaresina fanapa-kevitra mikasika an'izay momba ny raha matoy mahagaga mahanatrositsika tsy maninona tapaka fa tsika ato mifampiaina tsy ahoako avy ny zavatra misy de ty manana trosa ny jirama maninona ny banque AFG no andefasana an'ilay fanefana ny trosan'ny fournisseur amin'ny jirama ina le nanaovana an'le safidy hiditra amin'izay amin'ilay fournisseur tsirairay sady mandalo amin'ny jirama ihany ho anareo jirama alo aiza ireo groupe rehetra zay efa tsy mandeha amin'izao fotoana zao misy groupe be dia be tsy mandeha efa maty ny soloanareo nanjary tafiditra reto fournisseur reto aiza daholo le groupe reo na ninona groupe ny tamatavy amin'ny mavem-panina ny tamatavy ana namidinareo amin'ny kilao lazaina fa simba le izy dia midy amin'ny kilao maninona groupe ny tamatavy no ekenareo jirama atao fangalana pièce fa iza zany ny vonjena dia nenisa vonono misy groupe telongezabe ao dia le anankiray amin'le telongezabe ao amin'ny centrale ny jirama atao fakana pièce ao nambomanam-bola tsy mety zany miditsika amin'ny resaka vestop vestop dia mahana contrat amina tanàna anankitelo isan'izany mahajanga dia ireo anankitelo reo amin'ny totaly 23 mégawatt maninona no contrat ray reo nefa tanàna telo samihafa rehefa miara tapaka zany reo na misy ray am'ireo tapaka ny 23 mégawatt mandeha foana 23 mégawatt raha mifazahoko azy fa maninona raha sarahana zany ny contrat anankitelo ny vestop reo fa tsy atambatra daholo tanàna anankitelo dia contrat anankiray zay zany mba mila zavatra fanazavana avy aminareo jirama zay jirama ihany omeo ny prix an'ireo fournisseur reo azy andrasana rapitsitra afaka pitso ameo anay rehefa aveo amin'ny prix fa ilaina le prix mihitsy ny ilaina ka hiditra any amin'ny fournisseur amin'izay zovena maninonareo manana monopole amin'le fisolo azavao mila fanazavana zay tompoko azavady indrindra ny eny araiky mikasika ny fahatapahany fahafatesany groupenareo any Tamatavy groupe anankefatra maty ny problème alizy alternateur démarreur de palier reo daholo le aretiny dia rehefa maty reo dia tatra ny délestage ny olona ianareo zany manana contrat ka rehefa tsy mandeha maninona raha mitady solution nareo hoe inona ny alohany io fa rehefa nytanina nareo dia mbola tsy fantatra mihitsy ny viny vao vita ny fanamboarana anazy magaga ary zay zavatra zay no mahatonga antsika zany hoe lay fanomezana tombon-dahany amin'le contrat ho anareo avy amin'ny jirama dia ny hoe ianareo mivarotra lafo na eny laiky io rehefa laikilaiky rehetrarehetra nareo mivarotra lafo amin'ny jirama fa rehefa mampiasa jiro ohatranay vahoaka nareo dia le vidiny mora ivarotany jirama iny iny koa mba andoavanareo facture ny jirama manina raha le lafo alohanareo iny any alohanareo lafo avery tsara le fantaniko mivarotra lafo nareo amin'ny jirama fa rehefa aveo nareo mpanjifa ohatranay koa dia rehefa manjifa nareo tsy le vidiny lafo ivarotanareo ny courant nareo iny no anjifanareo laikilaiky reo fa mitovy an'le anay vahoaka ihany koa le midina le vidiny zay koa zany no andoavanareo resaka jirama ambomanam-bola sambian'ny power io groupe varotsy lahy tena ataontsika hoe Rolls Royce ny groupe mihitsy gaga zay androany nareo manko miteny hoe aza atao hoe karana
aloha ny akoho atao hoe akoho ny bitro atao hoe bitro ka rehefa mitsangana eo a asineny asana rena mahita niny hoe gasy avena besakoho karana iny rehefa mitsangana eo na le ray donc rehefa teneny izy karana de za malahelo fonareo fa zay mihitsy firazanatsika de masahim joro amizay fa afaka miteny ngizy za karana fa za tena miasa ho an'ny malagasy point fa tsy teny hoe za gasy za zao tsy afaka iteny ana mihitsy za karana isy mera iteny zany pantsaneany mba haiko de paisa de eo le tiako tenenina hoe le karana manao jeu de main ao anatin'le izy a championne mivadika Africa Power 40 mégawatt io anjirama tokony apatanjaka famezatsika herinaratra azavao tsara le fournisseur mihitsy telo anazava hoe ahoana ny fomba nazahoanareo anio 40 mégawatt ny jirama io azavao zay fa mila fantatray ny mikasika anio akisafo aniza marina aloha izy amitsika miteny zao mila manazava an'izay ny ministra mila manazava an'izay jirama mila miteny an'izay fournisseur raha hoe aniza marina le akisafo fa turka nafatarako anazy a magaga na manina rehefa tratra le marary foria Maurice ery misy idiran'le akisafo le resaka any taiza ndray koa zany jeu de main tam'izany le jirama zany na ohatra ka ividananareo groupe mandeha amin'ny rano ary monsieur le ministre mbola misy délestage any satria tena resaka fitantanana le problème misaotranao honorable misaotranao fiangonana tapotra ny 10 minitra anjara fitenenanao dometsika ny solombavambahoaka voafity tao amin'ny district ny Lalangina honorable Bosco ny fitenenana iangavianatsika mbola tsy misy andefa miandry ny valiteny zay mbola omeny reto anaretsika solombavambahoaka omenanao ny fitenenana honorable Bosco voafity tao amin'ny district ny Lalangina misaotrana ny fitenenana présidentsika rehetra miarahaba tompoko ny a dia teny sotra ihany satria ny mahay no atoro ary ny endro no anarina andriamato ministra teny tsotra ihany satria raha manao projet anankiray na manao tetikasa anankiray raha ohatra ka tomboka dia mba fatapatatra ihany ny amarana anazy efa misaotranao am'le hoe hanomboka an'ilay volobe sy le saofoka dia mba fantatra ihany hoe amivina satria zay no afahatsika mifampitsara amin'ny zavatra tao tompo raha tsy diso satria efa nifampiresaka tamin'ireo olona reo ihany tamin'ny fotoanandro dia efa misy fotoana tokony amarana anazy ka tsara ny ametrahana eto manaraka an'izay ihany koa dia aleo tena valiana ilay fanontaniana satria tena gaga aho amin'ilay fifanarahana ataony jirama sy reto olona miara-miasa amin'ny reto na hoe fournisseur dia hoe nahoana moa no itsika manofo nefa ny rehefa simba le groupe tsika no mividy piesy eo ny idirako hoe nanome 3 milliards d'ariary tsika na ohatrina le niteneninao teo tena mba fomba fifanarahana manahoana zany raha zany manofa trano simba le varavarana le mpanofa trano ve no manao manolana le varavarana dia ary anisany manahirana ihany koa ny amin'ny hoe tena mila vanim-panontaniana mazava izy ty lay groupe sy mandeha ve lay fitenin'ny olona aloha vola sa tsy aloha vola aleo tena mila vanim-panontaniana mazava zany zay satria zay le hoe olana eto Madagasikara amin'ity raharaha ty faharoa dia amin'ny ministera ao amin'ny teti-bola 520 dia nisy ny fidianana lapadera na cobra na inona ny filazana azy anisany azo an'izany zahay mbola misy an'io ve ao amin'ny ministera zay andreketanao raha misy dia mbola mila an'izany zahay hoan'izay tsy mila moa dia omeo anay ilay izy ary anisan'izany ihany koa andriamato ministra satria anisan'ny tetikasa zay nataony teo aloha ary misy ny atao hoe fitohizany raha-raha-mpanjakana aleo aloha natao hoe tetikasa hazavana ho anao hoy ny olona hoe jirona koa tsy maninona fa zao hoan'izay any ambany voatra dia mila an'io tompo le jirona koa ve na hazavana ho anao andriamato ministra dia ao ve le jiro sa tsy ao fahalalanay anazy dia eto Madagasikara le jiro amivina no izarantsika azy
satria raha ny tany amin'ny distrika misy ahy dia efa teo ampizarana azy no rava le fanjakana teo aloha ka dia mila mila valim-panontaniana mazava raha ohatra ka tsy milany zany ny olona fa hoe ziro sy ilainy zany sy vahaolana alefaso any aminay ihany fa milany zany vahoaka ny distrika ny lalanginy ary manaraka an'izay hafatra fanontaniana dia miaso ahy eo ny merany vinanoro andrefana amin'ny distrika ny lalangina misy tetikasa fantarana jiro avy eo fianaratsoa satria eo akaiky ny fianaratsoa misy ny tenanay mbola handeve io tetikasa io sa sanjanona sa ravo ary anisan'ny fanontaniana ho an'ny jirama dia mba te anontany kely amin'ity zavatra anankiray ity inona moa ny problème ny jirama inona ny olana ny jirama satria raha ny compteur no tsy misy ianareo nefa mampandoa vola compteur ho an'ny olona na ho an'ny jiro sy ny rano efa nangataka jiro zahay a na ny tenako zao vavolombelona za tsy manao intervention amin'ny jirama na dia mianana ny toerako aza fa ny tenako dia mangataka jiro amin'ny jirama jiro mora efa ela any amin'ny fatry be sarety kanefa ny tsy mety mivaly hatramin'izao inona ny tena problème nefa ny misy olona taty afaranay nefa ny mahazo tsy te hitory olona amin'izany fa mba miteny any amintsika mba hanavaozana ny fiaraha-miasa zany amin'izao fanamariana zany a zay tsy mitovy amin'ny olona ny anay ho an'ny resaka parc solaire ho ny distrika ny lalangina tompokoa dia efa misy tetikasa metrana parc solaire ho ny distrika ny lalangina ataovany talatana pany ny parc solaire rehetra fa any misy tany malalaka ny tany eo aminay a tianay anaovana fotodrafitrasa hafa sy mitomany an'izany zahay meo any talatana pano zany satria hamasena ny fianarasoa daholo izy ary manamora ny tetikasa atsika angamba le izy ao anatiny ao faharoa ny resatsika eto a ny eno hatramin'ny maraina efa tonga teto tamin'ny folo ary mbola sy niala teto hatramin'izao dia resaky ny mona sy ny marenina zavatra tadiavin'ny reto député reto dia tsotra avoaho ny contrat ny jirama sy ny fournisseur vita ny resaka zay zany ny zavatra tsy mety miteny misy nareo ary tsy mety mamoaka an'le izy a dia zay ny tena olana amin'ity raharaha zay tenenitsika ety misaotranao honorable tapitra ny anjara fitenenanao a dia hotolorana ny solom-bava-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika ny mananaravaratra honorable Samuel ny fitenenana makasitrika président miarahaba monsieur le ministre tsy nipiara-miasa jiaby miarahaba koa tsika solom-bava-bahoaka jiaby avy nagnano fisaoragna moa za tamin'ny fotoagna zay niarahana resaka tety mahakasiky ny mananaravaratra indrisy anefa amintsika mivolagna zao ny heriny misy délestage mananara antony de tsotra tamin'ny 25 juillet 2025 nitokanagna ny parc solaire ty mananara nandeha ara-dalàgna izy tagnatin'ny fotoagna fohy ny zavatra mahatonga problème amizao mais ny ondolera roa amin'ny panneau solaire ary zahavany koa ny ondolera amin'ny batterie tsy mifagnaraka amin'ilay puissance mahanjary manahiragna zay fizotrany zay famatsiagna jiro zay amintsika miteny zao ny tanjoko antsika keto anefa hamaholagna ny jirama magneragna Madagasikara le zavatra tokony fagnampihagna tokony hatsaraigny mba tsy hahabe loatra ny soliky zay tokony alefa mifaritra hafa tokony hataontsika ny hakomple azy ny ara-dalàgna ary indrindra ny fagnaramaso ino antony mahatonga zavatra jiaby zay ny aigny tamina groupe ny mananaravaratra ka ty fotoagna lavalava ary fantatra fa mana fournisseur atsika zay miaraka amin'ny retari fraise zay miasa manaravaratra raha misy ny fahasimbany groupe ambolagna zay voatonga agny zay technicienne zay agnamboatra zay zavatra zay ny olagna amizao koa na ny technicienne zay tegna mafehy io resaka hybride io tsisy agny mananaravaratra ny olagna farany zay madiniky lasa olagna maventy vaholagna natoloko aketo mba hisiany zay fahatsaragna ny famatsiagna jiro zay mila mametraka atsika ny technicienne amregny hybride regny farapaharatsiny agnatin'ny
sous-groupement mbo misy technicien mbo malakilaky izy tonga amin'ny faritra araikaraiky izy ka ny district mety sarotro fa mbo ataontsika mitragna zay technicien zay mba hatsara ny famatsiagna herinaratra amin'ireny district regny zay ny mahakasika zay zava-misy agny mananaravaratra mangataka tolo-tagna isoragna ndraiky eto satria hybride ny koragny efa misy groupe araiky zay miala avy tamatavy zay apiditra agnatin'ny bateau mitsika mivolagna zao handehagna mananara misaotra besaka ndraiky fa misy zany fa magnolagna zay ataontsika amizay eto koa mahakasika misy ny proselite izay nagnano extension amin'ny tany maromaro tafiditra agnatin'izay ny axe maromaro agny manaravaratra tsy hitany saiky eto aby re axe fa maromaro le izy fagnontaniagna apetrako eto mbola hitovy igny projet igny safa tsisy tohiny zay mahakasika zay zavatra zay ny olagna zay tambarana magnerana Madagasikara famaliagna ny valintenite igny tegna misy mazava fa tegna misy manahira iresky fogna ny mahakasika ny facture raha ataontsika valy borengigny magnanigny mamaly facture sahiragna atsika fantatry olo tsara ny raha nampiasainy karaha za mampiasa jiro haiky ny vinoky jiro haiky ny tapako ny congélateur fa i facture io tsy miova tegna raha zegny mary alepoka atsika tsy mo tsara fanigny amizay le raha magnano regny zegny somary manahiragna masoke ny vahoaka mitandregny atsika zay ale fantaritsika mety tsy avy amitsika lehibe ny magnano zay zavatra zay mety agny ifotony ale fantaritsika ma ino ma tegna olagna ifotony mahakasika jirama to mbo havavahola fa raha ohatra ataontsika valy-borengigny magnanigny le izy manahiragna atsika mahay olagna io ary zegny mahatonga za mampiavaka tsara eto ny olo mananara zao tsy mahafantatra fa ny reto zay fournisseur antsika reto nitoko agnamboatra io onduleur le may satria raha mahita za tamin'ny 25 juillet zegny tokony mbola agnatiny zareny tokony hanoloy azy ary zareny tokony kojakoja izy mifatotra amitsika mijirama daholo ny olagna jiaby aloha raha tsaintsika tsara ny andraikitry ho an'le fournisseur ary zay ny mahatonga zay mangataka eto ataovy mazava volagno eto ny contrat ifagnarantsika amin'reto ologno reto izy koa tsy azaventsika mifatotra amitsika tsika samby atsika ihany ny olagna zay tokony zavatra teko koragniny makasitraka misy sotranao honorable dia mamarana nyty fandraisam-pitenenantsika ty alohan'ny amaliny zareo ato amin'ny mpanatateraka zay taritan'andriamato ministra dia ometsika ny solombavam-bahoaka voafity tao be salampy honorable Sylvie ny fitenena misaotra nanome fitenena monsieur le président miarahaba ny monsieur le ministre miarahaba atsika rehetra solombavam-bahoaky ho anay amin'ny districtny Besalampy moa tsy dia manana olana groupe zay monsieur le ministre fa ny olanay ao amin'ny districtny Besalampy ny fomba famatsiana ny solika satria zahay tsy manana lalana hitaterana anazy io ankoatsy ny botry rehefa tonga nefa ny asara ohatran'izao sarotsy ny lala avy ny rivo-doza lasa tsy mahampy le gazoaly zay tonga agny aminay agny na efa nangataka eo teo amin'ny ministre teo aloha nampitomboana 12 heures de temps ny fandehanany jiro zay vao mahazo rano isorana moa fa nahazo zahay tamin'izay fotoana zay ankehitriny nefa le izy lasa nihena 8 heures de temps indray ny heure de mars ny jiro nefa rehefa mandeha 8 heures de temps izy tsy mahavy rano agny amin'ny bassin-drano efa ela moa bassin-drano tao zany tsy niasa fa mikomansy vakivaky le bassin-drano satria tsy misy rano tonga agny ka mangataka zay monsieur le ministre mba atao alohaloha zany ny famatsian-tsolikinay ny tahiry-tsoliky amin'ny asara ty mba ahafana mamatsy an'izay soliky ho an'ny jirama zay faharoe magnaraka an'izay efa BT foana no niasa tagny a Besalampy ny réseau miasa agny zany ka mangataky asiana fanitarana de mba atao MT koa fa efa mihita tsy miangeza le tanàna tsy nisy fanitarana nanomboky tamin'ny 1998 ka hatramin'izao de angatahinay zany mba hisian'izay nahazo koa zahay ny lampy Cobra tamin'ny ministre teo aloha asa raha mbola ao de ho alainay monsieur le ministre mba ho atao voandalana ho an'ny bonane zao tsy manana olana ankoatsin'izay zay monsieur le ministre fa de ankasitrana nareo ahavita be
ho an'ny distrikiny Besalampy ny angatainay mba ho lasa aloha amin'izao Desambra zao mba hifety agnatin'ny hazavana ny vahoakin'ny distrikiny Besalampy. Makasitraka tompo. Misaotra betsaka anao honorable dia omentsika ato amin'ny monsieur le ministre sy ny exécutif. Misy satroka ato alohan'ny amalinareo ngamba dia aleo raisitsika reto satroka reto mba ahafahantsika mandrindra ny fivoriana ny solombavam-bahoaka voafidy tao Isandra, avy eo ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrikany Imanja. Dia omena ny honorable Raoto ny fitenena amin'ny satroka. Miteny azafady honorable misy mandray lista ato raha tsy diso ato anatin'ity lista manaraka ty indray ianareo zay tara farany moko ny président teo miteny farany dia zay no mahatonga anay miteny am'le série teo zany no misy an'izay dia mitohy indray rehefa avy eo avy mamaly reto dia mandefa indray député folotsika dia mitohy ohatran'izay foana. Ya. Any tara zany dia mandefa ato ny secrétaire mandray azy dia mandefa liste eto aminay eto dia mandeha indray. Omentsika ny solombavam-bahoaka voafidy tao Imanja ny fitenena satria nanao satroka izy teo. Satroka président misaotra indrindra ny raha ho nivolaniko tsotra avao mbo misy député roa telo ato kaniny tsy alefa eo dia milamina tsika dia mamaly nga ministre. Tsy telo amby folo no mbola misoratra ato honorable. Zafady tompoko. Ya. Zafady tsy niteny Satra tompoko. Mbola misy satroka député Bismarck. Izy ny tokony teny farany izy ny teny farany teo fa voadinganao fa izy hatramin'ny maraina tena teo hatramin'ny maraina. Ya. Allo aria o ya. Ato efa misoratra ato aby tsika misy telo amby folo ato mino afa tafiditra ao anatin'izay.